Tokolasy tongo vavy arabaina isika natratra andro vaovao indray alakamisy 13 jolay 2024 ny miara-manonjy eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada no miaraka aminao zany ary dia ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iarahana amintsika mianakavy indray amin'ity andro vaovao ity Soralanary no ny fitantanany sy ny fitahiny fa dia velona trapamjena isika noho izany fitantanany Lainary sy ny fitahiny izany. Isaorana ihany koa ianao zay mafohy fotoana amin'ny fanarana ny fandarantsika ary ireo teknisiana dia tsy azo atonona ny fisaorana satria izy ireo no mandrindra ny resaka teknika isan-karazany eo zany na ny eto amin'ny Foibe na ny any amin'ny faritra. Tsy ivona ihany fa ny fahafahanao manaraka ny ty fandarany ity dia amin'ny alalan'ny Radio Mada, ny MBS Radio, ny fahitalavitra MBS, eo ihany koa ny Facebook sy ny YouTube. Arakaraka izay mampety antsika no anarahantsika an'izany fandarana izany. Ankoatra an'izay dia ibatoerana lehibe eto ny fanambarana izay nataony ny président Marc Ravalomanana ny candidat filoham-pirenena ny président Marc Ravalomanana omaly. Satria raha manaraka tsara sika dia nilaza ny président Marc Ravalomanana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny voalohany ny volana Jolay nandritra ny Congrès national ny tiako Madagasikara teny amin'ny Magorotanjombato fa ilatsaka latsaka ho candidat izany hofidiana ho président ny République. Taorinany izay dia namoaka andro vitsivitsy taty aoriana namoaka ny gouvernemanta zany ny date ofisialy anaovana ny fifidianana filohan'ny République natan'izany ihany koa ny fanaingana ny mpifidy mazava loatra dia fantatra zany fa ny hoe 9 novembre 2024 ny fidionana voalohany ary ny 20 décembre 2024 fidionana faharoa raisy izay ka dia rehefa mivoaka ny date ofisialy anatanterahana fifidianana filoham-pirenena zany dia nanao an'iny fanambarana omaly iny ny candidat ny président Marc Ravalomanana ary de nanamafy ny fioritsahany hofidiana izany amin'izany fifidianana filoham-pirenena izany ary akoatr'izay ihany koa dia nanome fanamariana maromaro amin'ity resaka tontolo-pifidianana eto amin'ny firenena izay hoatrehan'ny vahoaka malagasy ity. Eo ny toromarika, eo ny fanamariana, eo ny fampitandremana ary eo ihany koa ny fampatsehivana izay tokony ho fantatra maromaro ny zavatra voaresaka ao ka dia ho jerentsika tena atao hoe amin'ny tsipriany ny FDB ny votra tamin'izany fanambarana nataony ny président Marc Ravalomanana izany satria dia nahoana tokoa moa no tsy teny satria voaty amin'ny fanombohana ty mbola ao anatin'ny fikarakarana dia fahita taratra ny fantikandalana maro lafy ao anatin'izany tontolon'ny fifidianana izany. Mizany tokony amin'ny modely sisa ahoana ny andraikitry ny olo-pirenena, ny andraikitry ny gouvernemanta, ny andraikitry ny société civile, ny andraikitry ny tsirairay mihitsy zany ao anatin'izany tontolo-pifidianana izany, ny sehatra raisam-pirenena sy ny sisa. Isika raha teo vanim-potoana tena saripady satria tena ao anatin'ny fahasairanana tanteraka ny malagasy no hoe hiatrika an'izany fifidianana izany ka ny anaovantsika azy dia izao. Ho alefantsika ray manontolo ilay fanambarana nataony ny président Marc Ravalomanana candidat fidiana président ny République dia avy eo raisitsika araka ny foto-kevitra isan-karazany ny FDB ao anatiny izany fanambarana izany ny famakafakana sy ny fanazavana amin'izay azontsika tsara ny fandehany izany mba hoe tena saintsaintsika tsara mazava tsara ny tena ny zavatra ambara zany sy ampitaina amintsika rehetrarehetra ndao arahoarantsika ny fanambarana nataony ny président Marc Ravalomanana candidat ho président fidiana ho président ny République. Nivoaka omaly talata fa 1 Jolay 2024 ny didim-panjakana miantso ny mpifidy Andratabato ny 9 novembre ho avy zao. Hifidy zay filoham-pirenena hiasa mandritra ny 5 taona ho avy indray.
miditra ao anatin'ny fotoam-pifidianana amin'ny fomba ofisialy isika eto Madagasikara araka izany vanim-potoana sarotra sy mamparefo ny fiainam-pirenena amin'ny lafindreta amin'ny fotoana hiatrehana fifidianana toy izao. Noho izany dia mila fitandremana sy fandraisana andraikitra ny vanim-potoana misy antsika ankehitriny mba hitandrona ny filaminana sy ny firaisam-pirenena. Miantso ny rehetra izahay araka izany mba samy anaja ireo didy aman-dalàna velona sy ireo zo ananany mpisehatra tsy ray avy. Ny gouvernemanta dia tokony hanao modely sy ho ohatra ho an'ny rehetra amin'izany fanarahan-dalàna sy fanajana ny zon'ny rehetra izany. Noho izany ny premier ministre mahalehibe ny fitondrana-panjakana azy chef de l'administration tokony hanome toromarika mazava sy entitra ho an'ireo mpiasa-panjakana sy manam-pahefana rehetra mba tsy hiandany sy tanila ka mpiasa ny fahefana sy ny fitaovam-panjakana eo ampelantanany anoanana atoko na kandida mba ahafahany rehetra mandray anjara sy manao latsabato tokony andraikitra amin'ny fifidianana dia tokony andray ny fepetra rehetra ny fanjakana hiantohana ny fahalalahan'ny antoko politika anatotosa hetsika sy famarivo-vahoaka milamina hanomezana fanabeazana ara-pifidianana ny vahoaka sy fanentanana ny fiainana ara-politika eto amin'ny firenena. Atsaharo ireo tsakatsakana sy fampiroroana amin'ny endriny rehetra atao amin'ny antoko-panohitra mba hametrahana tontolo manodidina milamina hiatrehana ny fifidianana satria tsy nisy ny fanatsarana ireo didy aman-dalàna amin'ny feny fifidianana eto amintsika na dia teo azy ny antso nataon'ny mpisehatra maro na ny avy eto an-toerana na ny avy any ivelana. Anjarany seny ny mandray ny andraikiny mikasika ny tsy fanarahan-dalàna hita sahady amin'ireo didim-panjakana mifeha ny fifidianana ny raisina ho maro. Raha ny andininy fa 7/7 amin'ny lalam-panorenana no jerena dia fifidianana mialohan'ny fotoana élection anticipée ity fifidianana ho atao ity. Noho izany araka ny andininy fa 7 ao amin'ny lalàna fehizoro laharana fa 2018-009 mifehy ny fifidianana filoham-pirenena dia ny fandraisana anjara na caution tamin'ny fifidianana teo aloha ihany no tokony ampiarina. Tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona araka izany ny fanovana ny caution ho lasa 200 tapitrisa ariary. Mazava ny teninay mitaky ny fanatanterahana ny fifidianana izahay kanefa tsy anaiky kosa ny tsy fanarahan-dalàna na ny osoka sy ny teti-dratsy rehetra ary mampitandrina izay rehetra mety ho tompona andraikitra ny amin'izany. Koa dia adidiny seny ny mandray ny fepetra rehetra arak'izay fahefana eo ampelantanana mba hanatanteraka fifidianana madio mangarahara ary andraisan'ny rehetra anjara. Manentana ny sanietrany izahay mba hanohy ny fomba fiasa mangarahara sy mampandray anjara ny rehetra amin'ny alalan'ny fametrahana ny sehatra hifampidinihana na ny cadre de dialogue sy ny fanomezan-danja ireo solotenan'ny kandida eo anivony seny sy ny ratsa-mangaikiny mandritra ny sotram-pifidianana rehetra. Ny tenako dia efa nanambara tamin'ny sabotsy voalohan'ny volana jolay lasa teo tamin'ny congrès national ny tiako Madagasikara fa hirotsaka ho kandida ho filoham-pirenena amin'ity fifidianana ity ary dia ho amafisiko indray androany amin'ny fomba ofisialy satria zao vao fantatra ny daty fifidianana maro fa dia tena ho kandida ho filoham-pirenena ny tenako ary dia volona tanteraka tamin'ny fara ho say ihany koa hiaro amin'ny safidy ny vahoaka. Izay dia mametoky fa anao izay azo atao rehetra hizora ny fifidianana ao anatin'ny filaminana sy ny fitoniana tanteraka. Andray
ny fepetra rehetra ihany keo nefa izahay iarovana ny marina sy ny rariny isoroana sy anoerana ny herina rehetra zay mety ho tetika sy osoka hamadiana ny safidy-bahoaka maro teboka voalohany amin'ny dingana rehetra ho tanterahintsika amin'ny fifidianana izao fivoahan'ny daty ofisialy iantsona amin'ny mpifidy an-dratabato izao noho izany dia miantsony rehetra zay vonina iara-disy hiasa hiaraka aminay izahay iomana ho vonina ary hosahy hiatika ny zotra-pifidianana rehetra ho vonina an-tasabato iomana ny fidy ary indrindrindrindra hosahy hiaro ny safidy-mivahoaka amin'izao vanim-potoana menony fanombohan'ny fampelezan-kevitra izao dia ireto ny toromarika omentsika omena antsika namana sy mpiaradia ary mpanoana rehetra ampahafantariny rehetra ny fahavononako irotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena indray atsangano ny komity-panoana KMMR hiatrehana ny fifidianana misokatra ny fiaraha-miasa ho an'izay rehetra anoana amin'ny fomba ofisialy azavao sy ampahafantaro ny vahoaka malagasy ny vina-piarahamonina entsika aminjena ny vahoaka malagasy sy anarenana ny firenena eto ampamaranana azy dia miantso ny fiombonambe irasam-pirenena izahay anoana tany ny fanatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara miantso azy ireo ah mba anara-maso ny zotra-pifidianana rehetra manainga ihany koa ny firaisamonim-pirenena havitika noho ny fanabeazana sy ny fanentanana ny vahoaka hiatika ny fifidianana ary andraya ny fepetra rehetra anatanteraka sy anara-maso ny fifidianana miantso ny vahoaka malagasy zay mananjo hifidy ary ho vonina ho mailo mandritra ny zotra-pifidianana rehetra ombantsika mandrakarivan'Andriamanitra. Zay zany ny fanambarana nataony président Marc Ravalomanana candidat ho présidenty république amin'ny fifidianana filoham-pirenena zany tanterahana amin'ny 6 novembre ho avy izao. Io aloha no daty voalohany hoe premier tour, deuxième tour ho hita eo isana tsy izy fa candidat président ny république ny président Marc Ravalomanana. Mazava tsara zay satria dia fanambarana izay taorinina ny nilazany ny gouvernemanta tamin'ity herinandro ity izay le hoe fanaingana ny mpifidy izay. Tao anatin' izany fanambarana nataony gouvernemanta izany dia fa maro ary misy ny zavatra izay hoe mariana takan'izany ohatra resaka hoe caution efa hita sato hoe misy tsy fanarahan-dalàna misy ny afatra izay mietefany amin'ny mpitondra fanjakana mietefany amin'ny CENI dia izay no tsy maintsy saintsaintsika tsara satria raha lehibe ity resaka fifidianana ity fifidianana filoham-pirenena ary le izy dia ao anatina fotoana izay tena manahirana eto amin'ny firenena ao anatin'ny fahantrana sy ny fangirifirina no isiny izany fifidianana izany. Dia anisan'ny nyteneniny président Marc Ravalomanana teo zao ny hoe mila fitandremana sy fandraisana andraikitra izany fifidianana izany satria maninona mba hitandrona ny filaminana sy ny firaisam-pirenena. Mila fitandremana sy fandraisana andraikitra. Goavana be zay satria ilay fitandremana sy ny fandraisana andraikitra zay zany dia ho fisorohana ny mety hoe korotana ka le firaisam-pirenena sy ny filaminana dia zava-dehibe satria hitantsika tsara ny atao hoe krizy ateraky ny fikorontanam-pifidianana. Efa nisy zavatra anseho teto, fa nisy zavatra anseho tany Afrika, tany amin'ny firenena maro. Ary zay hoe firaisam-pirenena sy filaminan'izay dia mila tandrovon'izay. Zay anefa tsy hoe ho tonga fotsiny amin'izao fa tsy maintsy eo ny fahamailona ny fitandremana amin'ny lafiny maro mihitsy ary eo ny fandraisana andraikitra. Fandraisana andraikitra inona ny dikan'izany? Tsy mijerijery fotsiny, tsy hoe menoeno fotsiny fa tena hoe raisina zany ny andraikitra zay sahaza sy tandrify amin'ny tsirairay satria rehefa mijerijery fotsiny
dia eo no iseniny atao hoe riska makany amin'ny tsy filaminana ary tsy isy ilay antsoina hoe firaisam-pirenena. Inona no mifanohatra amin'ny firaisam-pirenena? Mifanohatra amin'izany dia nikorotana ny ady an-trano ny fifanjevona atao anatiny ity Madagasikara ity, ka zay ny tena mila fitandremana sy ny fandraisana andraikitra manoloana ny toetra ra zany, ary ny ratsy moa zany tsy kely lalana ihany koa. Ary tena zava-dehibe amin'izay zany dia ny hoe ao anatin'ity tontolo-pifidianana ity, matoa no teneniny président Marc Ravalomanana candidat ho président ny République tary amin'ny londohan'ny tary mihitsy tao amin'ilay fanambarana nataony, izay hoe fitandremana sy fandraisana andraikitra zay mba hitandrona hatrany an-trano ny filaminana sy ny firaisam-pirenena, dia tena zava-dehibe izay hoe filaminana sy ny firaisam-pirenena izay, fa mitaky andraikitra le izy, mitaky ihany koa fitandremana sy fahamailona, satria tokoa raha amin'izao fotoana efa iaina amin'ny malagasy tena hoe miitsoka, tena hoe lasa makany akady zao ny fiainana, no sanatrian'izany hoe misy ny tsy filaminana na hoe ny mitranga ny savoritaka. Inona no hiafarahantsika? Nefa ny mba hahatonga amin'izay dia tsy maintsy misy fandraisana andraikitra ao anatin'ny ilay raharaha. Momba an'izay aloha, eto akaiketo olom-pirenena tatsaha mafanafo amin'ny ao anatin'ny tiako Madagasikara sisy efa mpiakatra eto, ndray aman-dreny Rafredy hoy ny candidat ny président Marc Ravalomanana hoe mila fitandremana sy fandraisana andraikitra mba hitandrona amin'ny filaminana sy ny firaisam-pirenena. Ahoana fandraisanao an'izay? Voalohany aloha dia miarahaba ny voaka malagasy rehetra sy ny mpanaraka ny miara-manonja, kopakopa tanana ho an'ny kokoa ho an'ireo izay nangataka kokoa, tsy ho voatanisy eto izy ireo fa dia amin'ny ankapobeny. Raha ny eno ny tenin'ny filoha Ravalomanana, ny tenako dia natsapa fa hoe zany ny tena olon-kendry ary tena dada, hafa ny hoe dadadada fa tena dada. Ny mampisongadina azy manko dia ity hoe tsy izy ilatsaka fotsiny fa mitaky ny voaka tsirairay andray andraikitra mba hisiny ny filaminana sy ny firaisam-pirenena. Zany hoe tsy any amin'le tanjona no apetraka hoe angalangala bato na no zavatra tsy mety, fa any amin'ny hoe ny tanjona dia hoe filoham-pirenena no fidina filoha hitarika ao any amin'ny fanavotana ny firenena fa tsy sanatria hitarika ao any amin'ny korotana. Zava-dehibe zay aloha. Fa manaraka dia ny fitenenana ny hoe mampirisika ny voaka tsirairay andray anjara. Raha mijery zay ny zava-misy manerana ny manosy amin'ny Matantsabo dia maheno ny fikaikaiky any ambanivohitra sy ny karazany, dia mahatsapa tsara mihitsy fa hoe tsy valala be mandrotsony ny tontolo ambanivohitra noho ny fahasairanana sy ny fahantrana mahazo azy fa efa valala be mifo. Ny filoha Ravalomanana dia raha jerena ny zavatra ny ainany dia teny amin'ny tantsaha mahafantatra tsara zavatra nisy eny amin'ny ambanivohitra izy, ka mino manantena ary vonona no anoana sy araka amin'izy baiko rehetra ataony. Ahoana le hoe mila fitandremana manoloana an'izao hoe tena fahasairana an'izao no tsy maintsy anatanterana fifidianana efa mivoaka ny date ofisialy. Mila fitandremana. Zay no mbola merenako fa olon-kendry no ilatsaka filoham-pirenena. Tsy ny hoe andany azy na ny anoana azy ny tena zava-dehibe, fa ny mba hisin'ny filaminana sy ny fampirisena ny olona rehetra andray andraikitra. Satria manko raha jerentsika ny zava-nisy fifidianana ny farany teony be da be le osoko hoe be da be ny zavatra tsy fanarahan-dalàna, be da be no fitapitaka. Zany hoe le fitapitaka ataon'ilay candidat zany ny mety hiteraka korotana, le alakalabato mety hiteraka korotana, satria raha ny marina efa atao anatin'ny fahoriana lalina ny voaka malagasy, ka tsy anaiky intsony ny hoe olona tsy ho tiany indray ny hitondra eo, olona hitarika azy any amin'ny fanjanahantany, any amin'ny na hoe olona mivoaka avy amin'ny tsy fahamarinana, voaka avy tsy fahamarinana no tonga eo.
ninona atao zany a raha vo tsy marina azo am tsy famarainana am fahefana de ny vahoaka rehetra tsy makato tsisy baiky mandehtsony satria tsy maro toerana tsy le maro toerana fitaovana. mihitsy ary ninona zay mpitondra rehetrarehetra le fanina ny merana ninona na ny sepoko tany de tsy akatoavin'ny vahoaka tsony satria alatra ny nazahoana le toerana toerana tsy ahoana moa ny tenenan'ny olona anankiray aza mangalatra nefa izy mpangalatra aza misotro tokany zany nefa izy mamilava tsy vita zany ianao mihitsy marina tena hitsiny sy rary ny tenen'ny filora valimanana hoe le gouvernemanta sy le fanjakana mihitsy no mila modely ho avy eo tsika ho avy eo tsika eny ary ka tafita aloha zany zay ny teny hoe mila fitandremana sy ny fandraisana andraikitra ny any rehetrarehetra any ny fahitany rafiredy azy tena efa mandray andraikitra hoe manahoana le fahatsapana n'izay fandraisana andraikitra izay amin'ity hoe hiatrehana ny fifidianany ity hatreto efa nresaka napetrako teto fahasairana ny vahoaka nisin'ny fanaovana tsirambona tamin'ny fifidiana tsy fandehanana fidy tsy firarahina ohatrany tsy firarahina zay tao anatin'ny baro fifidianana tao zay zavatra tany aloha zany tany aloha zavatra niseho na tonga n'izao fahantrana lalina zao noho izany a rariny sitsy ny ny filora valimanana raha prisika hoe andray andraikitra daoly ho mailo daoly amin'ny fifidianana ny rehetrarehetra ny zava-misy manko a indrindra fa ny amin'ny tontolo ambany vohitra zay lesany anisan'ny voaresaka teo reo mpiasa mpanjakana reo de ampiasaina fitaovam-panjakana ampiasaina ho avy eo koa tsika fa nytenen'ny président Marc Ravalomanana zay de izay zany mila hoe mailo daoly ny rehetrarehetra ary mangataka zay hoe neny ambany vohitra reny reny le ambany vohitra reny mba manana fitaovana ahafahana manara-maso tsara ny fifidianana rehetra ohatra za zao ao anatina commune Ambohidratrimo manala be da be le toerana tokony ho jerena mbola anatin'ny vaky ny adiny zany anatin'ny vaky ny adiny zany anatin'ny manjakandriny zany be da be le toerana tokony ho jerena be da be le na de misy na manara-miasa miara-miasa ndrendray satria fa lala loatra le fahantrano mila raha maso ny namandreny na namanora satria mety honona izy mety hoe misy fotoana kely ialany eo de fa zavatra hafa ny tranga ka zay tsy maintsy hoarana satria raha zay zany hoe tena mila mailo tsara mihitsy tsika rehetra mihitsy mba ialana ny korotana sy ny tsy fanjariana ohatr' zao maheno an'izay zany ny any an-tanàna any ny manaraka dia mbola eo ihany ianao a de hoe efa natsidika ny ray aman-dreny raha firedy eo ihany moa ny teny nataon'ny président Marc Ravalomanana tao anatin'iny fanambarana nataon'iny hoe mila manaja ny didy amandalana ny rehetra mila manaja ny didy amandalana ny rehetra tarihako ihany aloha le izy de avy eo ny ray aman-drenytsika ilaza ny faneokeviny eo a raha rehetrarehetra tokoa de tsy misy mandeha am'izay loniny raha tsy ao anatin'ny fanarahana ny didy amandalana izay misy ekena zany naiza any amin'ny resaka finoana raha misy ny hoe didy folo hoe misy didy zany tonga de hoe didy Andriamanitra mihitsy manao ny didy manoratra an'io any amin'ny finoana zay amin'ny raharam-pirenena raha resaka firenena de tsy maintsy misy ny didy amandalana amin'ny fomba ahoana moa no afahanao zany miaina araka ny tokony izy raha tsy misy aloha izay didy amandalana zay ohatrany ny any tokantrano ihany koa raha tsy misy mifepetra isan-karazany fepetra ao anatin'izany tokantrano zany de savorita io na ny fandaminana sy ny sisa vao mainka fa hoe raharam-pirenena vao mainka fa hoe fifidianana tsy maintsy manaja ny didy amandalana ny rehetra izany ary ireo mananjo rehetrarehetra ihany koa ireo mananjo rehetrarehetra de mila manaja an'izay didy izay ary mba hoe reo mpisehatra zareo resaka fifidianana indray zany raha hoe reo mpisehatra rehetra zany dia mila manaja an'izay didy zay fa mila ny fanomezana modely ataon'ny tompon'andraikitra zay mpikarakara
an'izany fifidianana zany ny rehetra zay tafiditra ao anatin'ny fikarakarana ny fifidianana tsy maintsy misy ny mamme modely satria hoe misy ny mpitondra de misy ny hoentina zany dia tsy afa-miala amin'izany ny gouvernemanta tokony amme modely izy amin'ny fanarahana ny didy amandalana be deabe ny resaka momba an'io sy mifaneho-kevitry ny olona hoe tena ahoana tsara moa ty fanarahana ny didy amandalana ity miaingany amin'ireo mpikarakara miaingany amin'ireo tompona andraikitra na olom-boafidy na olom-boatendry gouvernemanta mantsy olom-boatendry ary lehibe an'ny administration ny fitantanana eto amin'ny firenena ny gouvernemanta tarihan'ny prime ministre ny fomba fiasana izany gouvernemanta izany efa nabe resaka hatramin'izay misy fahalemena ao anatin'le gouvernemanta nandritra ny fotoana maro zay efa nisiny izy io ny prime ministre moa teo foana fa mpikambana ao anaty miovaova be tsatany impiry zay findimy zay nenona no niovaova mpikambana atao anatin'ny gouvernemanta efa namofopofona ny tany amin'ny motion de censure tany resaka gouvernemanta daholo zany zany hoe midikan'izany de efa tsy maro toerana lay gouvernemanta misy sy zay mbola misy hatramin'ny izao fikitikitihana fotsiny fanovaovana mpikambana nisy fa ny fomba fiasa zany be deabe ny tsikera io gouvernemanta io anefa no ao anatin'ny fikarakarana ny fifidianana io gouvernemanta io ary zareo no namoaka ny tamin'ny fomba ofisialy an'ilay adidy zany hoe miaingany amin'ilay décret didym-panjakana moa ny décret didym-panjakana le daty mpifidianana amin'ny 6 novembre amin'ny premier tour 20 décembre deuxième tour raha izy dia zareo zany mila mamme modely ary namafisany président Marc Ravalomanana zay tamin'ny fanambarana nataony Maly satria avany mindohany ihany no tarafin'ny rehetrarehetra avy any ambony ihany tarafin'ny rehetrarehetra matombo président Marc Ravalomanana ny tenenio hoe mila manaja ny didy amandalana ny rehetra tsy akanapaka ary tsy afa-miala amin'izany ny mpitondra fanjakana ny gouvernemanta zay fahefana mpanatateraka zay manana sehatra lehibe ao anatin'ny fikarakarana ny fifidianana de misy tsikaritry ny maro misy tsikaritry ny maro hoe mila manaja ny didy amandalana zany ane raha ny tokony izy tokony efa zavatra klasika zavatra tsy tokony efa ho tenenina be deabe zany fa matoa miteny ary tsy ny président Marc Ravalomanana ihany no miteneny io fa ny sehatra maro miteneny io na ny fiangonana na ny société civile na ny mpandraraha na ny mpianatra na ny iza de hoe ahoany ty fanarahan-dalana ty ahoany ty fanajana ny didy amandalana eto amin'ny fireneny ity tsy mandeha amin'ny laoniny lalam-panorenana mihitsy ny itsahany izy tsy ny vahoaka ny manitsaka ny lalam-panorenana tsy ny vahoaka tsy le olona hoentina ny manitsaka ny lalam-panorenana fa ny mpitondra ny fahefana mpanatateraka de ohatrany jerijerena fotsiny fa zao hafa ny tany aloha hafa ny tamin'izay efa ny ainana hafa ny tamin'ny 2018 fa ny 2023 ty de efa mazava io ny teny hoe mila manaja ny didy amandalana ny rehetra sarotra ve manaja ny didy amandalana sarotra ve tsy sarotra ny manaja an'io rehefa ity mivoasoratra de ajao fotsiny fa tsy io no anaovana mikimaky elana atsy ka elana de ritina le matora frety ahoana ny fahitanao an'izay hoe fanamafisany président Marc Ravalomanana candidat au président de république hoe mila manaja ny didy amandalana ny rehetra ary tokony hanome modely amin'izany ame ohatra tsara ozy ny gouvernemanta ohatran'ny famadika manko ty raharaha ty raha ny tena tokony izy ny manam-pahefana no ny mpitondra no iteny ny teny filoha Ravalomanana fa tsy ny kandida ndray no ananatra ny fanjakana famadika ty raharaha ty ary ny zavatra manahirana eto amin'ity firenentsika ity de ty rehefa mahazo seza ny pailalana miova ny lelany zany hoe ahoana tsara rehefa mahazo fahefana ny pailalana mety tafapetraka toerany zany de miova ny lelany zany hoe ina le hoe miova ny lelany afa mihitsy ny fomba fidirany lalàna raha izy mbola ty mijery ohatra anankiray zao ny foloan'ny anteny miram-pirenena
tamin'izy minisitry ny fitsarana tena enjana be mihitsy ny didy avokany tena hoe zao tsy maintsy fa rehefa ao anatin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena izy a nandeha ny motion de censure nataon'ny député de Teo ny zao hodikodina. nyvaliteniny raha nanotany nanao zavatra tsy nety ny député anankiray zao nyvaliteniny zay tsy nanota taminareo ny aoko itorabato azy misy lalàna izy anisan'izany eo amin'ny lalàna ny malagasy mba azavao kely aminay hoe lalàna am'izao no misy an'izany e lalàna pasipasoana fotsiny ianareo mpanao lalàna de ianareo ndray no miala amin'ny lalàna mba nahirana hoe hafa izy hafa ho an'ny teniny gaga be zay hoe samy may lalàna zao hafa ny fomba fijeriny samy hafa ny fomba fijeriny io lalàna io de le lalàna ve ny tsy mety mila amboarina sa le efa nazy fahefana miova ny lelany rehefa tonga eo amin'ny fahefana izy ny filora valomanana raha ny tiany mihitsy izy hoe oka ny olona rehetra nara-dalàna ary lalàna tsisy olona ambany lalàna fa samy anara-dalàna daoly de efa mahita izy fa tsy mandeha am'zay izy ny fanarana lalàna eto ary ny gouvernemanta chef de gouvernemanta ny mpitondra mihitsy no mandika an'le lalàna rehefa mpitondra ve no mandika lalàna de hoe zay tsy nanota taminareo no aleo hitorabato azy fa rehefa mivoaka madinika ve de tonga de gadra na mipanohitra tonga de sambotra sao de mba tsisy tsony ka noho izany a rariny sitsy ny filora valomanana raha ame modely hoe zao efa mame modely sady hoe zao hitondrana n'ity fireneny ity manara-dalàna eny ary zay no anjaran'andreo matora afirety satria tsy maintsy ala amintsika ny fotoana ray aman-dreny a satria mbola maromaro ny zavatra horesahana eo a dia misaotra anao nandray anjara aloha tao anatiny ity miara-manonja ity satria dia zava-dehibe ny fitondrana hevitra zany a dia omendalana ianao ary a horaisitsika indray ny mpisehatra manaraka mbola isy ihany koa ny avy any Manakara avy ao ny lalana mbola isy ihany koa ny namana avy any Manakara hiakatsehatra eo mbola ho avy eo ny député Mamy Rabendrena miaraka amin'ny namana Fanira Zavimanantany hitondra famakafakana sy fanazavana maro lafy ihany koa mbola miainga ihany aloha zany tsika amin'ny teny zay nataony président Marc Ravalomanana candidat hofidiana président ny république tamin'iny omaly iny anisan'ny tanambarany tao ihany koa ny hoe tokony hanome toromarika entitra ho an'ny mpiasa-panjakana sy ny manam-pahefana rehetra ny mpitondra fanjakana zany mba tsy andany sy hitanila tokony hanome tokony hanome ny toromarika fa tsy fahefana hafa no omena ny ireny mpiasa-panjakana ireny zany sy ny manam-pahefana zay miparitaka manerana nosy mba tsy andany sy hitanila misy antony zay misy antony ny président Marc Ravalomanana candidat président de république raha niteny zay satria misy zavatra tsikaritra ao misy zavatra hita ao mirabanao Dadalepa tonga eto hitondra faneho-kevitra ihany koa miainga amin'iny fanambarana ataony président Marc Ravalomanana candidat président de république iny eny miarabanao rina ary miaraba ny mpanaraka ny miara-manonja MBS radio Mada rehetra de ao koa ny teknisiana faly sy ny namandrehetra zay mandray andraikitra mampita an'izao fandaran'izao de miaraba ihany koa ndry lalava any Ambodratrimo noho izany tompoko de mandray fitenenana eto tokoa ny tenako nefa mpikaroko ara-drazana ny Dadaleba refotaka toa etiko manainga ny ady hevitra sady de oza voalohan'asa hono manko niatsaka ary misy korana ty ny an'ity zala rina satria toa mahita hoe loza ary ohatry ny latsam-baratra ozy Dada Ravalomanana raha na eno ny vaoavafa ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao de azana taky citoyen vazaha frantsay araky ny taratasy sy ny fampahelezana zay natao ka
rehefa zany rehetra zany no hita ina moa ny ilazako hoe loza satria aminay mpanao fombaradrazana zao de ohatrany misy feo mandeha hoe fa nanatody ony ny mpanjaka ara nanatody ny mpanjaka de ao an-tapa ihany no maheno an'izany rehetra zany taty aorina nefa mivoaka le feo de ny vahoaka ary efa naheno ny vahoaka de lasa niotakotaka tsy mitombona tsony ny sainy ka eo am'izay zavatra zay indrindra mandray any tenin'ny filo marikaravalo manana raisiko aloha satria raha manisa zao ny fihetsika lehibe nataon'ny filo marikaravalo manana efa indrosady zay voalohany teny amin'ny kongresy natao teny magro teny Tanjombato zay ny angavina ary ny talao mihitsy hatramin'ny sekretera generaly ny atokotima hoe milatsahanao dada Ravalomanana fa vonjeo Madagasikara fa rendrika ansambo hoe ka raha rendrika ansambo raha moa de olona fa niasa tamin'ny port zany fa lala tsara ny atao hoe sambo zany fa fijeriko am'le fotoram-panjakana am'izao fotoan'izao tirina de misy lazity ny sambo ainao moa zany hoe lazity zany misy ny atao hoe tirando amin'ny sambo iny ka rehefa tsy miseho reo le tirando ambadika reo faritra menamena zay de fa manambary zay fa tongilana ny sambo de zay no atao hoe lazity ary mahatonga ny lazity misy ny commandant samba de misy ko ny bosy koa misy ny second capitaine mendraky famantarana ny letana ary io tsy hitanao raha tsy efa eny an-jobo ny sambo no tonga eny an-jobo nefa de hita fa misy lazity ny dikan'izay tsy maintsy averina amin'ny terany ny sambo de avoaka daholo letanao anatiny inona tiako tenena am'izao fotoana matsiaro ny vahoaka fa diso fanantenana ary voafitaka raha ny fidiny président Andry Rajoelina tamin'ny fotoanandro manam-porofan'izany de zao ny lalana simba zao ny sakafom-bahoaka ropahana vahoaka ary indrindra mahatonga ny dada Ravalomanana namoaka n'le hoe MAP plus zany hoe efa manana sady programme anazy izy zany hoe sembana le dita aloha manko de anoen'iny zany raha vao tafaverina somatsara am'izao satria ho avy ny fifidianana filoham-pirenena ary ataona amin'ny mampanao fombaradrazana anay na fihetsika na fiteny aminay zany de afantaranay zavatra nandeha zao ny filo Andry Rajoelina de hoe eniko ary hitako daholo fimenomenonanareo reny de ozy fa nga moa tsy misy ny rafitra républicaine tsy misy hoe secrétaire général eny amin'ny présidence tokony mba hanao teny miaja hoe araky ny toe-javatra miseho tamin'ny firenena dia isy fanambarana lehibe ataon'ny filoham-pirenena malagasy amintsika vahoaka zay aminay mpanao fombaradrazana zany de fa hita hoe misy fanajana sady am'le vahoaka ary am'teny ray ny filoham-pirenena Rajoelina koa de milaza ny hoe na eno de nahita sy ny inona moa no tokony hoe hitenenana fomba ohatran'izao ny amin'ny filoha marikaravalomanana zao am'izao fotoana zao na fitafy na fomba fiteny na fijoro tanao fa aminay fomba mpanao aradrazana na fitafy no fijoronao tanao iny costume iny idina mibokitra fa ambary rehefa ajaina le olona itenenana ary am'teny de mitena am'teny satria raisiko zao le fitenena ataonao teo amin'ny ngara Fredy taloha teo hoe ny filoham-pirenena tompoko inona moa ny andraikiny ny filoham-pirenena nataony hoe grand de l'unité nationale tompony andraikitra zany izy voalohany ny filaminana sy ny fendrehanam-pirenena firaisam-pirenena ny firaisam-pirenena izy maneho ny firaisam-pirenena eny tompoko de mandeha ihany tsika zao zany hoe eto amin'ny satria hitra fifidianana mantsika zany zao tsy maintsy satria efa date officialy io dia zay le ndresako teo hoe ka zay indrindra tokony omena toromarika entitra zany ny mpiasa-panjakana sy ny manam-pahefana rehetra mba tsy andany sy mba tsy tanila eo tsika tandrina zany inona ny anton'izay satria ny filoha marikaravalomanana zao de fa vonina mihitsy hiatrika ary hiatrana ny atao hoe fifidianana zay ho filoham-pirenena am'ty taona ty
ary tsy tara mihitsy nisy tamin'ny faneho-kevitra rehetrarehetra ary ny azy amin'ny ara-dalàna manonona mihitsy nizy zao ohatra ny hoe fomba fandaovana caution io de fa tsy misy zavatra kitihina zany ary amin'ny lalam-pifidianana ve sa izy de misy ko ato zao izy milaza hoe élection anticipé io izy tanao am'zany ohatrany zay moa amy matatsahanay zany de ohatrany tsy milamina zany ty fandehan-draharaha ty ary indrindraindrindra eo am'le fikarohan-kevitra hoe isiny le elana am'le hoe crise post électorale zany de tokony lany le fitondram-panjakana mba miaino ihany ny tenin'reo ray aman-dreny na de mpanohitra izy ao ny mpitondra fivavahana ny FFKM izay vao omaly nomaly zao nefa raha tsy diso fa dingana fahatelo zay fanomanana ny andehanan'ny fifidianana de hoe élection libre transparente inclusive de ametraka ny FFKM zany ny atao hoe andro maso manerana ny pro-pifidianana manerana Madagasikara zava-dehibe zany tompoko de tokony mba iaino zany izy raha reo amin'ny mpitondra fanjakana am'izay fotoana zay ary manoteny izy mandeha fa nievony am'leo to mpiasa-panjakana sy ny tompon'andraikitra ka eo indrindritsika satria maro mpiasa-panjakana miparitaka manerana ny nosy dia raha ny zavatra nisy hatramin'izay de misy ny alaim-pana zany ampiasan'ireo mpiasa-panjakan'ireo amin'ny hoe tombotsoany na amin'ny hoe tombotsoany atokony na am'izay hoe tombotsoan'ny kandida ny ananinany dia lasa mitanila lasa miandany nefa tokony hipetraka le hoe neutralité l'administration zany tsy mitanila tsy manohana hoe zao ny raha hoe raisina le anarana hoe mpiasa-panjakana zavatra hita nefa dadaleba raha nytaneno tao aloloha tao tamin'ny resaka tontolon'ny fampianarana zao asaina manao akanjo orange daholo ny any amin'ny resaka zapy any amin'ny tontolo fampianarana any ambanivohitra sy any amin'ny toerana maro any fanohanana kandidane zany misy afatra ny dikan'ireny le hoe couleur orange reny raha-panjakana nefa ny resaka de ohatran'zany hoe ho avy ary ny filoham-pirenena sisy dia etanina daholo aza miany tsy ampianarana izy fa lasa miroatra any toma amin'ny tomobile fifidianana nefa no atrehana am'ty izay natonga president Marc Ravalomanana hoe tokony omena toromarika entitra ny mpiasa-panjakana sy ny manam-pahefana rehetra mba tsy andany sy tsy hitanila satria mifandraisako azy ny ray aman-dreny candidat Marc Ravalomanana efa manana le lalatsaina zany mandeha amin'ny fahamarinana mandeha amin'ny zavatra mahitsy tsy solakolaka de adidiny na de natao efa filoham-pirenena teo aloha ary izy matsiaro sady ho tompon'andraikitra eto amin'ny tany sy ny fanjakana ary nyfaniriny sy ny fikasany de olona ekeny rehetra no lany eo amin'io andro fifidianana io andeha nefa amin'ny fifidianana ohatrany sadasada manatsoratra ihany ty fandehan-draharaha satria mandray andraikitra ny HCC andray andraikitra ny CENI nefa ministera ny atitany kotsy eo ka raha iresaka ministera ny atitantsika voaray eo ny mpiasa-panjakana eo de toa mampatsiaro anao ary ina ry am'resaka hoe inona moa ny ataonyty hoe kolikoly sy ny risirosy ty zay ny anatony novakany hoe voken'io ny amin'ny filazaokan'io fa manehitra rapitso miletra ianao miletra fotsiny ka reto mpiasa-panjakana za mahitsy be zany ny teniny reny afa mpiasa-panjakana tamin'ny androny dada Ravalomanana fa raha manao ambosy mampiditra mpiasa-panjakana tamin'ny androny filoha Marc Ravalomanana firy no mitaraina ny ray aman-dreny tia manana zanaka mba hitadiavy taorana mba miao asy fady fa ny diplomanao sy ny fahaizanao traika efanananao no azonao taorana ray ary hatramin'ny 2009 makaty kinamanamana risoriso kolikoly olona diplôma ary de mahisy fa manjary misy diplôma tsy ara-dalàna vao vita de saingereo daholo iny mametraka ao am'le ho lasa mpiasa-panjakana elako tsiny aminareo mpiasa-panjakana am'izao fotoana zao fa marina fa kosa ho zao dadaleba re fotaka fotoana fandraisana fanapahan-kevitra reo afandiny tena okany lasa ombany lasa fa raha matsiaro ianao fa mpiasa-panjakana iatrika fifidianana iatrika fifidianana de mampiasa-panjakana anao jerena
Fa tsy fa da manaiky- mieritreritra tsony tsy man- tako zao fomba natongavako tao napetraky ranonana zany ka manana dety moral am'ranona raha vo tsy tongilana ary zay le tenenako anao misy lazity ny sambo oy tongilana ka asana mampazava azy zay hevitry zay nidikany zany mipiasa mpanjakana de hipetraka am'le nataonao hoe neutralité tsy aka hevitra avaroa fa manaiky atao saribakoly tsy manaiky atao De sarybakoly hoe ary hitanila, tsy atao atao fitaovana ohatra zao ny hoe zaraina ny bisikileta ho any am'lehibe mifoko tany zaraina moto ho any be ny tanàna zaraina ny 4x4 ho any de lehibe anana ny dety district moral zay le de inona ny dikan'izay do mitapany andoherany do mitapany andoherany ary hoe tsy maintsy tiany petrapetraka am zao nefa ny tsarovy le vahoaka malagasy efa tonga saina ary betsaka ny olona efa nantatsabato any filo any rajoel tamin'ny 2018 no milaza ary mibaradaka mihitsy hoe natsiaro voafitaka eny fa na de ny olona mpanolo-tsaina ambony ministra tao miaraka atoko niaraka tamin'ny tao amin'ny ary madary de vakivavaky itsy rano mihitsy fa natsiaro tena ho voafitaka eto nefa za dadalebare fotaka amy teny aminao rina za olona efa voataiza tam'zany ara politika hatramin'ny 1956 matsiaro ny fitaizany zany natao hoe CSR Arsène Ratsifera raha nampianatra politika fanaovana politika ozy izy tsy azo atao akantasiky fa raha vo midoboka andray amanteo de veloma lava tsy izy tsony ianao zay no ametrahako any hevitra ohatran'izay fa mazava tsara le neutralité zany oka ho vonina daholy tsy ny fifidianana tsony eny zao no problema raha itsika ato amin'ny atokotiko Madagasikara efa voentana daholy ny olona rehetra ary tsy niterena tsy mivozonana fa andiny tena hoe inona no ataoko ary tonga ny andro fifidianana izy indray no apetraka eto am'ty de mitaky ohatra misy olona ny président Marc Ravalomanana zao mazava tsara ny azy hoe MAP plus Madagascar action plan plus zany hoe io Madagascar action plan io igny efa nandeha tamin'ny premier mandat sy ny deuxième mandat ny fa le nisy mifanonganam-panjakana ary za miteny aminao fa raha tsy nisy mifanonganam-panjakana efa sifranakoroa ny fitombo-karenatsika teto Madagasikara ary teto amitsika efa nisy sidérurgie efa nisy métallurgie teto efa ananatsika hatraminy atao hoe station nucléaire civile zany ary fandehananao fanaovana an'io jiramagna ohatrany atao fananina nge zao le maninona ny jirama no ohatran'izao ny fandehany mandeha ny tsisy rahano ohatrany eny atao sy manodidina zao sady maizina tsisy rano efa sainy miaina ao anaty maizina ny mbola tsy ampisotrony rano dinina tsony de mijery andrelahy zao atao commune Tananarivo zay moa le am'le manao mpanoaratra ny anay ampifandraisinay zay zany ny zavaboary ny ainanay fomba fiainany zavaboary inona mato mpiasana Tananarivo commune tamin'ny andro ny Ravalomanana ary to afa-po daholo mipiasana ny tanàna madio ny fiarahamonina tsy maintsy misy moa ny olon-dratsy fa de oza hoe ty le karaman'le commune rina so de le tata ankinapsa nantenaina ka nidy tampoka vanina ny asan'ny syndicat ary zay zao am'le mampandray pension sarotony zay ianao mandray pension zao za zao pensionnaire aoko miady sainy ianao zany za isany nandray andraikitra teny mihitsy ary ny nampalelo anay de misy raha mato miteny hoe ny votre affaire n'est pas notre affaire ny eny ianao voakaramy anao fa reo syndicaliste ao amin'ny knapsa syndicaliste rehetrarehetra amin'ny piasa reo na ny mpampiasa na ny piasa miray saina fa oka tsy atao tantely afadrakotra ny fanananao amin'ny knapsa tompoko fa herim-pona ireo ya lasa resaka any amin'ny knapsa moa izy fa ka zay ny anton'le anaovany dada manko ny aiatrehana an'le hoe fifidianantsika ka zay indrindra hoe zanjatra rehetrarehetra zany tsy fandehanan-draharaha hiatrika fifidianantsika fifidianana fanavotana ny fireneny ty raharaha ty fa hiverina kely any eo amin'le resaka hoe tontolon'ny mpiasam-panjakany fa voatenin'ny président Marc Ravalomanana ihany koa tamin'ny fanambarano maliny hoe tsy tokony hampiasa ny fahefana zany zay eo ampelantanany sy tsy tokony hampiasa fitaovam-panjakana tsy tokony hampiasa fitaovam-panjakana sy fahefam-panjakana mba hanoanana antoko na kandida mazava zay aona mifahitanao an'izay ny hoe mampiasa fitaovam-panjakana matoa zany miteny zany ny président Marc Ravalomanana
misy zavatra miseho ao hitanao fa raha miteny sy ny olona ihany mantsy ny atao hoe fitaovana eo ampelatana ny fanjakana fa hainao manjery ny fitaovana maro samihafa nyteneninao teo moto zao a ny zaraina ny tarisitary fiara katikatara sy ny sisa raha hoe asa-panjakana ane de asa ny vahoaka ny dikan'izay fa sao de hoavy ny fifidianana de ndeha hanaovana propagande ery nda hanaovana mission na toko ary nefa fitaovam-panjakana na le fahefana ampiasaina am'izay zay indrina manko ny rina ny kandida maro karavaly manana ane efa vonina izy am'izao fotoana zao e fa miandro fotsiny fotoana zany anaovana ny fampelezan-kevitra fa na izay naty zany a de fa manentana sady izy zany a zay olona mitovy hevitra zay fikambanana mitovy ny tia metraka azy amerinazy ho lasa filoham-pirenena ndray de amin'ny alalan'ny fifidianana de natsangany io KMMR io ka zay no asan'ireo KMMR sy ny tiako Madagasikara zay fa ao anatiny de ny anao fanaraha-maso ny fandehan'ny fifidianana zany processus électoral io a sao de misy mampiasa fitaovam-panjakana anara-maso ny toerana ny manomboka any amin'ny urne mihitsiny zany a sy nyreo le délégué reo le bureau de vote reo a ao mantsy menga le izy riny ao mandeha le afetsifetsena madinidinika de mandeha zao le vato de samy mandatsaka mandeha isaina ny vato zay le tenenin'ny filoha maro karavaly many oka samy mailo ary fampitandremana ameny a ho andreo mpiasa-panjakandreo satria andeha zao nisam-bato de mivoaka ohatra reo nena eo Akadimanga mahazo 5 isan-jato ve ny filoha maro karavaly ma mivoaka jerena ty Tankatsaka any amin'ny distrika de hoe maty miborova zao borô zay le anairana atsika KMMR sy tiako Madagasikara zay ny tiany dada vola ary inona mahatonga an'io iova le mpiasa-panjakana tompona ndraiky tao amin'ny distrika tompona ndraiky trany ary amin'ny faritra indrindra ny ainy amin'ny seni de avy eo ny seni ndray zay mantsiny zay manana finoana tena entitra ary ny tombona zany manana conviction a fa tsy antaitra itsony ny alabato amin'ity ndray maky ty rina satria andraikitra ny vahoaka malagasy fa tsy resaka tokotsony io na KMMR fa ny vahoaka malagasy zay natsiaro ho voafitaka ka eto zany de manamafy ny tenin'ny filoha kandida Ravaly manana hoe mampitandrina ndreo zay nitady amilivily ny sambato nitady amilivily ny hevitry ny vahoaka ka hanao fandrahonana izy mono anao an'izany zay le takina am'le mpiasa-panjakana ane hoe mipetrahy anareo amin'ny mampiasa-panjakana anareo fa aza mety ho rebirebeny hoe kandida ranona ny eto fitondram-panjakana de zay teneniny no tsy maintsy arahana soa mety mipitika eto fa sao de miala eto amin'ny toeraketo de kanefa mety hifanohitra am'izay a satria am'izao fotoana zao ny pronostika efa tazana any hitantsika eo zany eny ary zay no anjaran'ny dadalepa satria tsy maintsy amboaritsika ny fotoana de amarana ianao zany zao aloha satria mbola misy namana avy any Manakara hiakatsehatra eto tsy maintsy metsika sehatra ihany ko ny any amin'ny faritra satria rahatsika menakafy ty mba mangataka fotoana fohy kely arina ho famarana koa zany a de mbola mamerina fakasitrahana fisorana ny rina sy ny miara-manonja MB sy Radio Mada fa mba toa hitodika eny amin'ny tanànana eny Akadimanga eny manko zao maina ny tambary ary fotoana fanaovana vala fotoana fanamboarana barazy indrindra zao tsika maheno tsara ngambo raha eny ampanaovana iny fa famirotsaky eny zao ny olona zany manamboatra ny barazy nay fa tsy endrasana andra-fanjakana izy amin'ny commune efatra Akadimanga Ambodrapetro Fiangonana ary Ambotro Manjaka de mbola anao dragazy le eny famoahana ny rano ery ambany ka ny anay hitanao zay tatsa zany rina ny amaranako azy de zao ny anay tsy mba mahay andreny colloque conférence télé fa ny anay ranga adevitra eny ampiandrasan'omby ny anay adevitra eny ampiandrasan'omby zany tsy mba misy pitarika fa mafana ny adevitra ao fa ity mandeha ny adevitra de nidina tampoky bebe ratasy avy eny ambony rainkoto mitondraka ny eny ombinarao hoe zay ny naravan'le fivoriana sasany ary mbola varina mizaha fotsy sasany ndray de miteny
ka raha iteny daholo mo tsika zalahy izy andray ny ainy vetamy mizinao dada ravalomanana makasitraka tompokolahy sotra tompoko vavy tonga ny fotoana fandraisana andraikitra sy mifiatrehana ndraraha-pirenena ho avy ny fifidianana dia isaorantsika ndray aman-dre ny dadaleba nandray anjara tamin'ny fandarantsika zany nitondra famakafakana sy faneho-kevitra tao anatin'izay misaoranao tompoko miandalana ianao ary toy ihany ny fandarantsika ny miara-manonja eto amin'ny MBS ny radio mada ho raisitsika ny avy any amin'ny faritra Tsimotsinanana namana avy ary ny lalana ny namana tsy eo ny lalana fa avy ary ambadika ary dia zay ny toromarika ny teknisianina tsy maintsy manaraka ny izay tsika dia Andriamatoa Marcely zay avy any faritra Tsimotsinanana izy zanaky Manakara tonga eto amin'ny miara-manonja sy ny MBS radio mada izy dia faly miarahaba zany isika satria dia avy lavitra fa noho ny fahatsapana hoe tena tsy azo jerijerena fotsiny ty raharam-pirenena ity dia tonga misehatra eto amin'ny fandarana izany maneho hevitra faly miarabanao tompoko ny miara-manonja eto amin'ny MBS ny radio mada ny vaovao lehibe moa zany efa narahantsika teo dia iny fanambarana nataon'ny président Marc Ravalomanana candidat ny président Marc Ravalomanana iny momba ny tontolo-pifidianana misy ny afatra misy ny fanamariana maro samihafa efa nisy ihany no nitenenina teo fa dia miarabanao aloha ary faly miarabanao monsieur Rina aty ny mitodika ato ianao zany satria aty ny manaraka atsika zay faly miarabanao monsieur Rina faly miaraba technicianina faly miaraba ny vahoaka malagasy manaraka sy tapaka ny MBS sy ny radio mada ary tena zava-dehibe de miarahaba koa aho ny tokotim zay nahavita ny congrès national tamin'ny farany teo fa ny toko matanjaka sy ny toko azo lazaina fa ny toko mbola manao congrès zay ny atao hoe toko manana mizazy eto amin'ny firenena faharoa ny tokotim de ny toko ny atrikatro foana matetika hatramin'izay nefa hatramin'izao mbola manolomba fity ny tim ary tsy nahita zavatra nitranga teto tany amin'ny hoe niongana ratsiraka vao niongana ratsiraka tonga de sitrikana mbana tabatra ny RMA ty saky ny latsaka to na olomba fity niongana Jafelbert de tonga de nitsitrika ny NDD maty ny NDD teo koa razoram-pianina farany teo vao nisody teo razoram-pianina tsy hita ny SVM fa le toko timana de nandalo fotoa sarotra hatramin'izay de mbola matanjaka ny tim satria mbola mana olomba fity foana ary na tsy ohatra président Ravalomanana tamin'ny fotoana crise zeny tsakana foana olomba fity zay no manambara fa mbola manantanja ny toko tim mbola manana base ny toko tim ary rariny raha ohatra ka nisy congrès national ataon'ny tim reny na afahana nilaza nampabe maso ny firotsahan'ny président Ravalomanana zay zany no azo resahana fa zahay ato anatin'ny mpanaladian'ny président Ravalomanana de manohana hatramin'ny farany ary tsy misy miala eo zay no azo resahana nanomboka 2002 2009 2014 2018 mbola ihany hatramin'izao manohana président Ravalomanana 2023 ka hiatrika fifidianana antsika mbola namafisan'ny président Marc Ravalomanana moa zay filatsahany zay ary tany amin'ny famaranana ny tenina ataony teny hoe apartao aelezo ny filatsahany ho fidiana président ny république manaona aloha tsika ao Manakara aloha ny Manakara aloha hatramin'izao zany ny olana de rasika mahita amin'ny ankapobeny ny zavatra nisana Ravalomanana tonga mba zany aloha zany somary fampidirako resaka le teny tery amin'ny président Ravalomanana teny congrès zava-dehibe satria voalohany problème ny olona any zao de ny resaka jiro mpanganareo riaro manana problème na jiro fantatray marary zao sahirana mpianatra na de manao faradina manao révision sahirana mpianatra vidy sakafo zany mibaka amin'ny sakafo efa mikaikaina ny olona fa zava-dehibe ny zavatra président Ravalomanana hoe miana sakafo aloha ny olona zany hoe rehefa misakafo ny olona de afaka miatrika ny fiainany de mbola niteny ihany koa izy hoe ny fiarian'ny olona ozy izy mila renina maika dia maika zany hoe rehefa ny fiarian'ny olona de hoe i olona zay ny président Ravalomanana afanganana ny famboarana ny jirama zay lara-pameha satria misy be dehibe ny olona mihiary amin'ny alalan'ny jirama ary rehefa manana fiarina rehefa miverina fiarina ara-dalàna ny olona de tsisy hoe ny mpangalatra
afaka miasa ny olona tsy mangaratra tsony ny olona rehefa voky zava-dehibe zany zay zany hoe zavatra fameno zay hoe rehefa voky ny olona de tsy mangaratra intsony rehefa manana fiheriana ny olona de afaka mamelo tena zany hoe misy asa ataon'ny olona zany amelomany ny fiainany a de tsy mangaratra tsony ny olona zany zavatra fameno zay zany le social moko zava-dehibe zany zay ka voalohany zany a zavatra tena goavana ny firesaky président Balmana reny hoe hamboarina haingana ny dirama rehefa tonga eo amin'ny toerany aho a atsika ny fahefana sy le hoe ahoana aloha ny sakafo-anan'ny olona satria fameno satria raha vao ny olona misakafo a ny olona miasa tsy tsony mpangalatra foana fandriam-pahalemana foana ny dalo tsy fandriam-pahalemana tsy fandriam-pahalemana foana zay zany zavatra mitana zay zava-dehibe zany zay a hevitra ny président Balmana zay zay ny antony mbola nohanany président Balmana hoe zany président Balmana zany a olona manatraikefa ary olona manana foniavana apotry ny firenena aty a de mbola manohana zay ao anatin'ny légaliste zany hoe tsy resaka fanatisme na hoe resaka hoe kitaitaitra fotsiny fa misy antony mazava tsara efa nataony iny zany tany fotoana toloha ary efa nisy prof efa nataony zany ary ratsika nahita zavatra nitranga teto tao anatin'le fotoana lavabe zay fa ny olona de niaina tsara tamin'ny hoe fihinana-kanina satria voky ny olona satria ny olona namboly ny olona tatsaha ny fambolena bedibe nataony tatsaha tamin'ireo zao nanahoana ny asa piarina tany Manakara ino moa ny teny iveloma Manakara tena ny tobaka tany zesika ary ny olona tany rehefa nanomboka tapitrana Balmana efa tsy nambary stock tsony zao ny olona zao vary stock vidina valonjato na Manakara valonjato ny olona niavinavina mihitsy stock tapao zany niavinavina hoe zay olo tsy menana stock ozy ny olona fa hoe vary membogony satria voky ny olona izy hoe avinavina zany hoe membogony raha ohatra tsy voky izy fa voky ny olona tsy nambary stock ny olona ba minambary gasy vary gasy amizao mbola vidina arivo ny kilao sivanjato ny kilao tam'izany fotoana zany ary ny olona afaka niaina tsara ny fiherian'ny olona nanjara-dalàna ary ny olona afaka niompy fa zao ny olona sahirana oka tsy fandriam-pahalemana fampabe fotsiny ny ragary hoe kilanjaraka fotsiny ataony teto hoe isy hélicoptère ohatran'izao hoe drone langany be de be ny le ragay fa iny tokony tsy lasaka tsony zay na resana zany monsieur Rina ary amafisona eto androany aloha le diritsia tenin'ny président Balmana fa tsy azo atao kitoatoa ary tsy azo hoe maevanina fa apetraka ambony latabatra tsara hodinina mihitsy mikasika ny fananan'ny président Rajoelina ny soperenana frantsay fa Rajoelina de tsy azo eritira tsony ny latsahany amin'ny fifidianana fa naovany adi-poko raha vao milatsaka samy naova frantsay any Sarkozy tany Frantsa rehefa nilatsaka Sarkozy niaraka nanao ana dielina tany amin'ny tany François Hollande diny nataony nivoaka frantsay tsy frantsay ozy nataony io sy tena frantsay pur io de naily ny Sarkozy tsy lany de zay koa naovany ny Rajoelina raha vao milatsaka ny Rajoelina de anaovana adi-poko io raha vao satria frantsay fa tsy gato zay tsy tia lalazany fanazavany tsara varipanahy sy le olona pombany any Rajoelina zay miakatra radio azy miakatra radio no manadio tena zay tsy tia lalan'izany fa fantany foty hoe français Rajoelina frantsay rapitso zany 14 juillet sy ilaina izy io rapitso 14 juillet de managny io zao aloha fiti-pirenena zareo io de makalazany io zany fa ny malagasy manana ny fiti-pirenena 26 juin zay zany izy ka zay zany ny azo resana hoe tsy azo avana kitoatoa io ary tena azo azena hoe tsy azo anaovana ambanin-javatra io resaka fananany any Rajoelina sopirenena frantsay io fa io de tsy azo avela ilasaka tsony any Rajoelina anaovana taratasy io makany amin'ny ambassadeur makany ny boaka malagasy vao milatsaka izy satria zao ny antony raso aloha zao mantsy fanontania zao momba an'izay le hoe satria lasa miresaka kely an'izay ianao zany hoe afaka iantoka ny firaisam-pirenena goavana be zay afaka iantoka ny firaisam-pirenena eto Madagasikara sy ny fiandrianam-pirenena eto Madagasikara ve ny olona izay nangataka zo-pirenena hafa zay no mahatonga atsika hoe tsy avela ilasaka tsony izy satria izy nefa frantsay tsy mahatoka an'izay tsony izy hoe tsy hatoka ny fandrianam-pirenena tsy vitany tsony zay ahoana ny ahafahany iantoka an'izany hoe fiandrianam-pirenena malagasy nefa izy tsy gasy zay mahatonga ny amin'ny teny hoe ary ny frantsay nanamafy fa hoe frantsay io satria tia soniany Manuel Valls sy zao ny zavatra nitranga monsieur Rina zay nanahirana amin'ny président Balmana tany Maputo 4 contre 1 la diebotra tany Maputo tam'ireny fotoana reny zany hoe Rajoelina frantsay raha tsiraka frantsay Zapy frantsay raha Balmana rery miady an'izy mbola misy frantsay koa médiateur tamin'le fotoana reny izy moanaran'le le frantsay le magnity aby zao raha iny le niaraka amin'ny Zamping
de ny zavatra misy am'ireny zany nafaniny adebitra ary zay natokany nanahirana midemy président Balmana teto zay raka ty nateto Magrotto na hirtaona tolany teo Magrotto na be na président Balmana teto to be uritka kanja finoana fa na tsy najanonay raha soka teto raha président Balmana nody président Balmana rehefa elany ela zany hoe efa no tokony efa ely izy fa ino nanahirana be tao le frantsay ka zay zany hoe irajoelona efa nahiriky ny frantsay zay ny zavatra mitranga ohatra ny frantsay zany amin'ny zavatra sary mipetraka eo hoe zay fa tsy mila nitsony anjaranareo gasy zay zay nidikany satria matoa navoaka io zavatra io resaka journal officiel satria tsika menakavy ane teto tanàna tsisy nalalana mihitsy fa iza zany namoaka aniny nefa dossier ary amin'ny primature ny Manuel Valls sary zareo no namoaka an'io hoe zay tsy mila nitsony sahala amin'ny nanaovan'iny Bozizé président ny Centrafrique rehefa tsy rehefa ny olony Bozizé teo miperaka teo de naonga ny frantsay aloha le président taloha teo namesany Bozizé rehefa taperaka teo ndray Bozizé rehefa nahirahira anazy Bozizé de nisy maramila milisy nanafitra ny fanjakana Bozizé de niantso vonjy Bozizé tany frantsay hoe vonjeo zahay fa misy manafitra ny firenenay de io nataony frantsay zay tsy mamaky lohan'ny lahy fa maniranay de nitombotsoanay de nahiriny Bozizé nongana de zay koa président zay koa Rajoelina zany hoe vita nampanao vonazy fa nongana mpanjakana vita nampanao vonazy namotika ty firenena ty zay ny asa nataony teto ary mbola mitoy zay hatram'izao fa mitehana firenena nataony Andry Rajoelina de tsy mila atony frantsay satria matoa anao zany nitaky ny depasy tsy frantsay anao zany ozy misandoka anao zany ozy mamitaka anay matoa anao nanagadra ny frantsay mitovy aminy teto Madagasikara lazay fa namono azy tsy frantsay anao zany fa mpamitaka frantsay fahatelo iny voty nataony Rajoelina tany amin'ny adiny Ukraine sy adiny Russie iny niteraka ny fahafatesany Rajoelina ary Rajoelina de tsy mahazo fanjakana intsony ary tsy akena ilasaka sady mpanainga ny mpamotika firenena ina zao fampanantenana nataonyty fitondrany ty ho an'ny Manakara ohatra fa drasa aloha tany Manakara sy fatra Tsimotsanana iny tsy nilaza hoe nahazo vato tam'le 2018 dina fampanantenana ny mba asina ohatra kely fotsiny fotsiny zavatra sy tany nanaovana alabaty any koa ny tany zay no resany fa zao ny zavatra nitranga de zao lizy hoe naparetinany de hanaovana hataony poro Manakara de aiza zany zao tsisy poro zany eo tsisy ninina zany eo naparety anany io iny lalamby moa de naparety anany koa lalamby fa tsy ino fa de lalamby io zao sahirana le FC Pombelery nataony tao ty sabatsy zay i Pombelery no rerehany tao ka zay zavatra zay zany napanatena zavatra tsy misy hoan'ny olona izy ary zavatra vita tena milamina ny Manakara zavatra kototoany zavatra namboariny eo loko zany hoe trano efa taloha reny lokolokona trano batelage reny mody lokolokona de reny tokotokana tao amin'ny tampotona reny sy nina moa zany ny Pombelery miaraka amin'ny Pabe zay ny zavatra tokanany tao ka ny zavatra resana de hoe sady mpanaingy io no mpalopa gasy ny gasy raka ty rehefa mba milaza ny heviny nopainy nataony hoe vovo opaniraka ty zany tsy hitany am'izay fa mbola nataony hoe mamany pataloha rehefa mifanena aminy izy no sahirany mamany pataloha izy no sahirana mihitsy ny heviny satria tratrany angarediny olona zay lazako zay hoe io tsy azo tsisy fomba tsony afahan'ny Rajoelina milasaka ary tsy azo ekena ny elatsahany Andry Rajoelina fa atao resaka mbola tabatabazava io manam-patokany fividianana ary io tokony avana rodombe mihitsy io fa io zavatra any faritany any efa leo ny olona faritany any efa maheno an'io aby manarany io aby ny olona faritany any tsy masaka tsony olona faritany any ho Andry Rajoelina kay président république tsika irabelabe ty fa tsy gato amitsika fazara fa hoe frantsay ka zay lazako teo hoe sika tsy mila sika zany na ina firesany na firesany amin'ny lahady io aza ny olona mampitery azy amin'ny lahady io ny mampiteniteny fahatary azy zay fa tokony tsy tenitsony zany maromarona fa tokony itsora izy zao hijanona fa tsy anao tsony fa ny olona tsisy manaky azy ilatsaka itsony hiteny izy amin'ny lahady fa zao ny teneniny akamaroan'ny olona hoe tara loatra trop tard tamin'ny fotoana tokony teneny izy tsy miteny fa am'lady izy zany hoe hiteny eo de vita eo zay lazainy fa anazy any zany aloha fa itsika zany hoe hiatrika fifidianana
dia misy ny fanambarana ataon'ny président Marc Ravalomanana candidat président ny république tsy maintsy hiatrika fifidianantsika Andriamatoa Marcely dia anisan'ny teneniny tao zao ny hoe satria anao fandresaka toko politika ihany tena anao ny tokotiky Madagasikara manana amin'ny maizy azy fa mba hoe ahafahana manome fanabeazana ara-pifidianana amin'ny vahoaka zava-dehibe zay a dia ny team moa zany teo foana dia ny fanjakana hoy ny président Marc Ravalomanana no tokony manome fiantohana an'izany atoko politika zany mba ahafahany atoko politika manao ny asany fa tsy mifanjakana indray no lasa sakana tsy ahafahany atoko politika manao ny asany raha jerentsika reny nanjony tiako Madagasikara sakatsakana isan-karazany reny ahoana fahitanao an'izay ajanono sy président Marc Ravalomanana sakatsakana rehetrarehetra ty tsika hiatrika fifidianana ny sakana vantana fa misy koa sakana kolaka ohatrany be zao tsy mandeha amin'ny kanalina dia nanao zay fomba rehetra manontolo hamitehana ny président Ravalomanana sy ny tokoteminy fa zao n'izy a ny zavatra rehetra manapetra tonga ny fotoana tonga ny fotoana landangy rajoelona ary eran-toratoroana na vomasorangana tsy mipoipoitra ho azy zavatra nitranga io mbola berokona mandeha zay mody mipoitra io izy ho faty zay ary sahirana zay fa zao a izy tia metraka fitoniana eto ny firenena ty misy président rajoelona raha ny rehetra metraka fitoniana io a sy tokony zao zavatra nitranga hatramin'ny voalohany ary efa nanao fampivalam-pirenena izy raha zay ny tokony atao azy hoe tokony hiabana izy fa zao zavatra misy perany a tsy zay ny zavatra ataony ny FFKM zao nampiantso malitra tsisy olo tena mpanjakana tonga atao gaga mihitsy ny tao amin'ny FFKM inona ary zany ny fa nisy fiatsoana andray mandeha tany amin'ny foibeny FFKM tsy raharaina zany le dia zavatra tonga ataony teny aby FFKM solotena rehetra manontolo tamin'izay fotoana zay a tamin'izay président Ravalomanana mbola tany Afrika Atsimo dia tonga tany aby solotena zany tamin'ny sefatra dia ato amin'izay naka tamin'ny président Manandapo satria MFM tamin'izay fotoana zay zany dia tamin'ny Manandapo dia niaraka tamin'izay fotoana zay dia tonga teo aby zany a solotena ny Zapy tonga teo solotena ny Ratsiraka tonga teo solotena président Ravalomanana dia tonga teo ihany koa Élisée Ratsiraka solotena ny avy taty amin'ny président Rajoelina fa izany fa zavatra nitranga dia zao tapotapoka ao ny tonga avy ny Élisée Ratsiraka dia niveriny voaka tao anaty trano izy dia lasa dia tsy nipotitsony zany hoe tsy tianao fampiavanana mihitsy izy zany ary tsy te hiavana izy satria ny antony izy tsotra ny resaka eto hoe mahatonga anazy manenty amin'ny président Ravalomanana izy tsotra ny resaka eto hoe matahotra ny iverena amin'ny président Ravalomanana izy eo amin'ny toerany satria fatany ny adarana ataony teto re matoy izy ny teny hoe arovy a matoy izy nangataka zompirenena frantsay irovana ny ainy dia ny adarana ataony teto maneny zany fa raha tanao adarana teto izy tsy anao an'izany izy zay no resahana ka ty fanjakana ty zany a fidiarantsika fa nay moa mbola miteny hatramin'izao hoe zay tsy manaky ny Lasandra Rajoelina hatramin'izao ny mbola miteny amin'izay ary tsy azo manaky toatoa ary tsy azo manaky tsy rambona mihitsy ny firesahana an'izany hoe tsy azo milasaka Rajoelina fa mana zompirenena frantsay ny olona tsy mety frantsay intsony na tiana sy tiana fa na inona zavatra ataon'ny fanjakana ty satria ahoana le atoko politika sakatsakana ny ny resaka nintsika be dia be ny fanandiana ny tim natao zany teto nefa hiatrika fifidianana teto Antananarivo a rehetra tany Tsirabe reny a tany Mahajanga sy ny siatsinsisa ary le tany tasy tany tasy reny dia fahazo lazaina mariky ny hoe koditra izy koditra izy izy niteraka mandro koditra hoe tsy azo sakra tondra Ravalomanana zany tsy sevitra zany fa raha olona nalemy fotsiny manahaka ny candidat aby io tsy nanavale darana ohatran'io izy zay no resahana fatany ny tadiny sy ny heriny antsika miteny zao ka io zany a dia efa atsonjay atao io atsonjay atao a eritreretiny va hoe raha ohatra ka tapahana ny canal plus ao amin'ny MBS sakasakana ny président Ravalomanana any amin'ny toerana zeleny dia tsy maheno tsy maharaka tsony ny olona sy canal plus ihany no nitapahana fa ny parabole Star Times ny boki satellita zany boki tapahany koa matory reny a dia matory reny tapahany a dia nitahotra satria harala vahoamarina ny olona ary zay ny tena mampalahelo amintsika miteny zao hoe ny olona zany a tsy afaka maharaka ny vaovao maro lavy satria blokena ny tempanotra fa ny fomba ny fanjakana ihany a radio fanjakana gazety fanjakana zay no zavatra alefa makany amin'ny faritra fa zao ny tsy sakatry ny zareo reo fa tsy miara-manonzy tia ne manapaka ny sofin'ny olona lava topony sy manapaka ny volomaso ny olona lava volomaso fa zao ny olona mahalala maheno tsara ny olona vo mifiko ny olona dia maheno ny olona ary ny olona tsika am'izao mahiratra ny masony
noho ny any Facebook ny olona mahita ary io any am Facebook io enjany io fa raha ohatra ka tsy nisy an'io zany ny olona sahirana ihany naraka vaovao zay no resana zany zay ka ny azy zany a eny sady mamitipita ny fanjakana de manao dalàna aloha amin'io ary tokony tsy atao satria reo ny otra koa raha pitsy raha atao nolony zakany zareo hoe raha ohatra atao azy io zavatra atao aminazy io ka nefa zany maperaka de hoe zay mi ataony Christian Tsay a premier ministre raha mbola anao ihany ny tantanany fividianany ty adanony le atsonjay izy mantsy lehibe an'ny administration adanono le atsonjay mandeha antony premier ministre adanono io ana hadalàna ataony pombany foloandro velona na hoe na hoe aza mijery fotsiny fa tokony isy fanasina ndraiky za mikasika anazy io aveleo ny olona aneo hevitra zay aleo ny olona hanao ndre mba hitany afahany manao ny heviny any amin'ny faritratra mantolo zay leny ny mpana politika akalalahana malalaka ahoana mipombandravelona malalaka maramila sy ny gendarme de miaro ny olona miopefy zay tokony anjarany fa tsy tokony hoe izy zay no volondoa manorary no fiteny azy zay ka izy zay no manakana ny olona tsy hanao hevitra zay zavatra misy pera zay ny ma tokony olona miteny foana hoe ny mpitany fireminana misy no hery famoretana amiretana ny olona tsy hanao hevitra zay zany no resana mikasika ny zavatra fanontany naperaka zao ngamba ohatra eny ary ya ka maraparana saditsika tonga de omenanao ary ny sehatra inona ny tianao mafisina ary atao anatin'izay fandraisana anjara zay ny any zavatra resahako a de hialika fidianantsika ary rehefa hialika fidianantsika de voalohany zany de hoe mila mirahintsika mila tsika mampitotady dokanga afahatsika manongana tsy hoe manongana fa manala any andrajoelona tsy ho kandida intsony atsika mila mirahintsika mba tsy hisian'le rangam-panaingy intsony hiverina eo fitondrana any amin'ny 2024 fa ataotsika zay aleo monina azy amin'ny fividianany ity tsipona kotra zay no azo resana na misy kandidatolony eo na izy voatady hilatsaka eo na forotsininy eo a de tsy avelatsika hana ho adalàna tsony io angarabato fa ny firaisan-kinatsika no atao matanjaka hifanometanantsika afahatsika miatrika ny mafia zao a satria ny fizaliatsika de fa tonga eny potsofon'Andriamanitra matoa Andriamanitra tonga mamangy ny olona mijery ny zavatra problema misanga zao hoe rajoelona napoizany Andriamanitra tany ny adalan'ny rajoelona nataony tany amin'ny 2013 amin'ny fakana zom-pirenena frantsay io manambara fa efa tonga any amin'Andriamanitra ny fitarenany gasy ny fijaliany gasy a de tonga ny Andriamanitra mamaly ny olona hitako ny fahoriana reo zy Andriamanitra tonga Andriamanitra mamaly ny olona ary mila olona tsika zany olona manahona tokony hopitina voalohany zany de hoe ray aman-dreny manatraikefa ray aman-dreny manana finiavana hampiroti firena ty zay ny tokony tadiavina zay ohatra hoe iazika mahita zao président valmanana efa ao anatin'ny filatsahany izy a olona takan'ireny tokony mety kitondra zay na dresana eny ary isaorantsika Andriamatoa Marcel zany zay izy moa fantatsika tsara fa fiany amin'ny faritra Tsimotsinanana Manakary iny malagasy toy ny malagasy rehetra mitondra ny fomba fahitany ny toetra raha-pirenena indrindra amin'ity hoe fiatrehana ny fifidianana ity de isaorany ianao ary tompoko mendalana ianao ary amin'toy ihany ny fandarantsika eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada araka izany rehetrarehetra zany a dia tena hoe amafisana foana ilay fandraisana andraikitra zany ary no amafisiny iny tsy fotoana ny fipetrapetrahana tsony zao na hoe varim-bariana sy ny sisa fa ny fotoana mandeha ny fotoana ary ny ratsy tsy kely lalana ao anatiny zany raha rehetrarehetra zany oka hoy ny président Marc Ravalomanana hiomana oka ho vonina ary oka ho saha ao anatin'izany nilazany ihany koa ny hoe vonina ny andeha andatsabato vonina hoe mametraka tsara ny hoe hifidy ary hiaro ny safidy ary anisan'ny nyteneniny teo ny amin'ny hoe vonina sy te hoe tena hoe hiatrika an'izany fifidianana zany saingy kosa tsy anaiky lembenana manoloana ny teti-dratsy tsy anaiky lembenana ny manoloana ny teti-dratsy sy ny family viliana ny safidim-bahoaka fa maro ny zavatra nitranga teto amin'ny firenena raha iresaka an'izay isika fa maro ny zavatra nitranga teto tsy voatiane ny fifidianana sy teto Madagasikara
efa maro zay fifidianan'zay efa maro zay fa maro zay zay fifidianana natao teto Madagasikara zay dia nanisetra raisam-pirenena raha gagany amin'ny hoe fahoana ihany ty ao Madagasikara ty raha ny fihetsika ry zareo zao amin'izao fotoan'izao hoe marina aloha hoe nandrasany in'le hoe date officialy fanaingana ny mpifidy iny fa raha ny fihetsiky ny iraisam-pirenena dia somary mbola makamaka toerana lavidavitra izy fa sy tonga dia mirotsaka avy hatrany président Marc Ravalomanana zao zay candidat ho fidiana président ny République dia nanainga ny sehatra raisam-pirenena mba hanampy goavana be zany candidat no miteny an'izany tompoko candidat no mandresy lahatra ny iraisam-pirenena hanampy amin'ny fanatotosana ny fifidianana eto amintsika satria tsika tena reraka tsika eto Madagasikara noho ny tsy fahaizana mitantana eto amin'ny firenena fa le mpitondra mantsy menatra ny hiteny hoe apio zay menatra de hiteny hoe tena sahiran'zay fa mody manao fihetsika milamindamy eo manoloana ny any amin'ny sehatra raisam-pirenena de manome toky nefa ny any ivelany efa mahafantatra amin'ny fomba fiasa eto amintsika eto misy masovom-pirenena ny eto misy teratany vahiny miaina ny eto mahita ny zordira be Antananarivo miaina ny tsy fandriam-pahalemana eto efa nytenentsika teo ny vahiny ny eto raha ny eto Antananarivo tsy misy mampidina fitaratra ny fiara rehefa mandehany fa idio sao de misy misitona ny telefona sao de zao satria manjaka le tsy fandriam-pahalemana zany nefa sary hitan'ny any velany momba ny Madagasikara de zao lasa hoe ny candidat irotsaka ho fidiana ho président ny République indray ny maninona no manentana ny sehatra raisam-pirenena mba hanampy ny firenena malagasy amin'ny resaka fifidianana io tokony ho menatra ny mpitatana eto amin'ny firenena manoloana an'izany rehetrarehetra zany ny resaka vola ary hoe tena ny vola zany hoe ohatrinona ny anaovana an'io ahafahana manantanteraka an'io atsaka ny sen-daviny tsy fantatra ntsony ny loi de finance tsy azo kitihana ny momba ny lalàna ny fe ny fifidianana tsy kitihana sisa ianao zany iny tena mahita zany ianao hoe mety daholo ny zavatra rehetra tsy kitihana ny ary amin'ny lalàna amin'ny lalàm-pifidianana ary nefa ianao ny vola zay asaina arotsaka ny mpifidy ny mpilatsaka ho fidiana tonga de lasa 200 tapitrisa ariary atao amin'ny teny frantsay izy mipopoka tsara 1 milliard de francs de ahoana zany misy fantikan-dalàny zany rehetrarehetra zany nahoana ary hoe meloha nitononanao taremarika zany mba havaiza moa ny mipoiran' zany avaiza no mipoiran' zany hoe 1 milliard de francs 200 tapitrisa ariary zany ny caution avaiza no mipoiran' zany misy ny andinin-dalàna ao dia modina tsy hita fotsiny efa nytenen'ny président Marc Ravalomanana teo moa le izy de modina tsy hita fotsiny zany sa hoe tonotononona fotsiny izy teo hoe zao no tianay inona ny ao ambadika zany hoe tena amina milliard zany ny caution 1 milliard de francs 200 tapitrisa ariary lasa resa-bola ve zany izy ty zay tsy manam-bola zany de ary de efa tsikôty zany iny midikan'izany rehetrarehetra zany rehefa tsy manam-bola zany ianao de any satria tonga de efa enjana be le izy na tiana na tsy tiana amin'ny sasany aloha zany maivana zany vola samy manana ozy izy ny président Marc Ravalomanana zay candidat ho filoham-pirenena vola samy manana fa na ahoana tsy maintsy lasa saina ny olona na ianao nino ny olona de gaga mihitsy hoe tena inona ary zany na de hoe tsy maharaka ny resaka hoe fandehan'ny lalàna raha hoe ahoana moa tonga de kitihana an'io fotsiny eo lasa x4 ny efa nisy hatramin'izay na x5 de zay ataon'ny sasany ve zany tsy maintsy atao eto zay mampetipety ny sasany ve zany no atao eto misy ambadika zay ne mahatonga ny sasany ny olona maro miteny hoe rizako misy zavatra ataon'ny mpitondra de hoe misy ambadika politika eo misy ambadika eo misy zavatra tsy mazava io satria hita amin'ny baribary le izy
ao anatin'izany hoe tena hoe lanjany fifidianana zany no isina 200 tapitrisa ariary no hoe vola rotsaka izay irotsaka ao fidiana sa ve tsotsorona fotsiny ka le vola malagasy tsy inona efa maivana kely ka inona moa ny mahagaga amin'izany fa na maivana io na tsy maivana maneno be tompoko ao atsofon'ny malagasy zany manoloana n'ilay fahantrana izay efa iainany isanandro ny fifidianana zany anie hevitra aloha ny tena zava-dehibe amin'izany hevitra sy resaka hoe projet de société hoe mba manan-kevitra zany de resy lahatra mba hitondra ny anjara briky eo amin'izany fitantanana ny firenena zany zany no ny hevi-dehibe ao anatiny aloha zany no hevi-dehibe ao anatiny hevitra amin'ny resaka hoe filatsahany tony na filatsahana fidiana président république io na filatsahana fidiana be ny tanàna io na filatsahana fidiana solombavam-bahoaka io manana hevitra manana viana manana fomba fijery eo amin'ny zay hoe mba hampandrosoana ny firenena sy ny sehatra zay ilatsahako fidiana ny chef de région koa tokony fidiana ihany koa zany fa tonga de nikatsana nyty pitronanty gouverneur petrapetraka ary aloha fahefana ro zay tokony fidy fa tonga de alatsaka ny gouverneur tonga de olona ray no manindry ny gouverneur zany ny fiainana eto Madagasikara ka efa hitan'ny olona daholo ny fandehanan-javatra rehetrarehetra ka raha hoe raha ho avy eo fifidianana io zany miandry tsy miandry daty moa zany tsika fa hoe ho avy eo zany ny 6 novembre araka ny efa ofisialy moa zany io de zany hoe tsy maintsy ilaina ny fandraisana andraikitra sy ny tsy famelana ny ratsy anjaka ao anatin'ilay tontolo mpifidianana 1 milliard ka raha ohatra zany 1 milliard de francs io ka ianao zany raha hoe rotsaka eo nde zany atao hoe olotsotra ianao mba manana toko ianao sisa mba manan-kevitra ianao manan-kevitra entina mpandrosoana ny firenena mandana aloha amidio ny kisoa mandana amidio ny tanimbary mandana amidio ny trano mandana amidio daholo zay efa nananainy mba hazahoana n'ilay 200 tapitrisa ariary na le 1 milliard de francs zany ve ny zavatra eto amin'ity firenena ity ary ny mpitrany ilay taremarika ho isika dia tena mametra-panontaniana ny besin'ny maro satria misy lalàna izay voatotoanao tsy hoe voatotoana akory fa modina tsy hita hoe tsy rarahina fotsiny zao hoe fa tonga de hoe io ahoana raha natonga an'io 200 millions d'ariary io ary nga misy fanazavana hatramin'izao navoaka fotsiny ilay fanainganany mpifidy tao anatin'ny miteneniny gouvernemanta de mandeha amin'izay le kipitsipitsina daty zao ka hatramin'izao ny fametrahana candidature zao ka hatramin'izao fampelezakevitra tonga de 200 tapitrisa ariary ny caution tsisy hoe ahoana sy ahoana fa nga izy ity ve zany raha mpitondra fotsiny zany ene no antony ny antsotsona tamin'ireny fotoanandrony ireny hoe ilaina ny fampiresahana satria rahany rehetrarehetra ity zao izy io mipotra izy io tonga de milliard de francs ny caution 200 tapitrisa ariary averimberina foana zay taremarika zay de misy tsy firaharahiana ny hafa ao misy kajikajy eo ninona fanazavana ndray ka zao ane le izy alefany de zay ve vao mety hoe mitabataba indray ny olona ato de zay ve ianao vao mety hoe eritreritra indray hoe hitondra fanazavana ao anatin'le izy efa tara loatra efa atao alina izy efa tapatapahana alina izy de ny olona ve zany tonga de hitaty fotsiny foana hitaty zay zavatra milatsaka avany nefa ndra raha-pifidianana tsy any mpitondra rery tsy any mpanohana ny mpitondra rery fa any ny rehetrarehetra ny fifidianana de ahoana zany no mahatonga an'izany hoe tonga de teny midina fotsiny tonga de milatsaka avany tsisy fampiresahana tsisy hoe ahoana misy raha teo ny andinin-dalàna didy aman-dalàna modina tsy fantatra ao anatin'ilay izy zany no mahatonga atsika tsy maintsy ametraka tsara hoe mila maily foana manoloana ny fihetsika sy ny fanapahan-kevitra zay ataony ny mpitondra
ty zany zao hoe mpikarakara ny fifidianana ny gouvernemanta nefa no namoaka an'io gouvernemanta inona ny gouvernemanta fa efa napana tanteraka eo ampelantanan'ny mpitondra satria zareo moa milaza hoe maro anisa ao anatin'ny ATMR dia ny filohan'ny repoblika no manendra ny prime ministre dia atsangana ny gouvernemanta ary zareo daholony eo ny mpitondra fanjakana daholony eo dia aizany seni amin'izany aizany seni ny seni zany dia hoe mila mijoro amin'ny fanarahana ny lalàna ary mila mandota tabatra mihitsy ny seni raha vao mahita hoe misy zavatra tsy mety ao président Marc Ravalomanana ny tenen'izany ihany koa maly amin'ny mahakandida azy amin'ny mampifaninana azy dia tsy mety ary tsy azo saina eritreretana mihitsy hoe misy fitongilana anao misy fanakatsakana anao any fanakatsakanana ny sasany misy tonga dia kaparanjo ao ampiarina amin'ny hafa fa ity ihany no tiana hoe azo vahana zany ka tsy mety tsony zany fifaninanana madio no tadiavina fa tsy fifaninanana mikapany hafa na hoe fifaninanana izay tsy hafahan'ny hafa mba hoe misitraka ao anatin'izany hoe fiazakazahana izany tokony mitovy ny sens tokony hitovy ny fomba fitantanana fa tsy omena atao hoe tombondahany ny hafa fa ny sasany kapaina le hoe kapaina na vantana io na kapaina ankolaka io hitany zany fa dia nazavy iny nazavy iny fanambarana iny hoe hiatrika ny fifidianana hoy ny président Marc Ravalomanana zay kandida fa tsy manaiky kosa fa tsy anaiky ny teti-dratsy sy ny endrim-pamily viliana amin'ny sehatra maro samihafa ao anatin'ity fifidianana ity ary ilay hoe safidim-bahoaka tena safidim-bahoaka mila mivoaka dia ho an'ny mpanao analizy moa zany dia mazava hoe fanontaniana mipetraka hoe iza ny malagasy na hoe iza ny olom-pirenena iza ny malagasy mbola te hantra amin'ny mafimafy kokoa noho izao zany fanontaniana eny anivon'ny fiarahamonina zany tsika zany tsy miresaka hoe ihany fa hoe fahitana ny raharaham-pirenena fotsiny zao zany ny 1 euro zao efa tena 10,000 mahery ny 1 euro 10,000 mahery ny 2 euro dikan'izany miotsaka ihany ny fiainan'ny malagasy ilay fiatrehana nylay le vidim-piainana zany efa tsy tafavoaka tsony pouvoir d'achat zany mba manahoana le efa mividy tsy ataontsika teknika be fa miezaka manazava ny teknisianina hoe zao mahatonga an'io zao mahatonga an'io ny raisan'ny teknisianina zay manazava dia ny tsy fahaizan'ny mpitondra no mahatonga ny ariary ikorotsaka tsisy valeur tesitra ho antsika raha tenen'ny any ivelany hoe tenen'ny komoriana hoe vola baoritra ny volan'ny lisany zay mananamana komoriana be dia be fa zany ny teneniny hoe vola baoritra ny volan'ny lisany resiny volanay mariny zany aza miodikodina fa mariny zany resiny vola komoriana resiny vola maurisiana firenena tia kaikaikytsika ty zany resin'ny vola Seychellois vo tamin'ny ty taona ty mba nisy namana avy any Seychelles tonga teto mifampiresaka tsy very lavitra nareo eto Madagasikara aza mizesta rehefa tonga any amin'ny fivoriana resa-pirenena any aza mizesta fa very lavitra aero egalina 10,000 ariary marery oreo olona aiza ny iainana amin'izany aiza no iainana amin'izany dia maro ny paitoekarena naneo hevitra maro dia maro fa dia tonga dia efa naraviny Andriamatoa Serge Zafy-Mahova ary marina ny teneniny hoe tsy tokony misy atao ahagaga matoa ny ariary mikorotsaka ohatran'io hoy Serge Zafy-Mahova sady mpanao politika ireny ny manampahaizana amin'ny resaka toe-karena tsy misy tokony atao ahagaga zany 10,000 ariary zao ny 2 euro raha mbola mitohitoy zao aza tonga hatrany amin'ny ohatrinina any fa tsy misy tokony atao ahagaga matoa io mikorotsaka inona ny antony tsy faiza mitantana
amin'ny kipitsipitsy moa ihany entana be loatra ny entana afarany sisa fa zao fotsiny tsy faiza mitatana no mahatonga an'izany raha mahay mitatana tsy ambany be ohatran'io a ny pouvoir dasana ny fahefa-mividy tsy mikorotsaka ohatran'io a ny sandan'ny ariary fa matoa zany rehetrarehetra zany mitranga azagagy sika fa ny mahatonga an'izany dia ny tsy faiza mitatana miaraba namana fanira zavy-manantany ndahoaryzatsisy sady miaraba no misaotra ny rena isika rehetra lalaina sy faly no amin'ny lafin'ny teknika miarabantsika mpanaraka ny fandarana any amin'izay toerana rehetra andraisantsika ity fandarana ity na fahitalavitra na amin'ny radio MBS 570 sy ny radio mada 170 ny mpiara-miasa any amin'ny radio mada ihany koa dia arabaitsika ianao manaraka ny fandarana efa niresako teo naiza toerana misy atsika dia akasitrahana irina sy ireo azo lasaina fa vahiny misy tompotra mpaneho hevitra eto ihany fa misy ihany koa mandalo na Alfred avy any vaky ny adinany zany dia Ambohidratrimo Manala misy azy na i Dadaleba Refotaky na ihany koa Marcel Ralaindriny zay avy any Manakara ny vahiny teto eto zany tsika rina tena miantso satria betsaka aminareo mandefa mesazy aty aminay sy rina aty na ny misolo-mavamboaka ny amin'ny hoe zay te anio hevitra zay te mba hanetana hilaza ny zava-misy any anay satria fotoana efa tokony hitenenana zao a dia misokatra ho atsika ny fandarana miara-manonja ka tsy maintsy miverina miantso na manoratra ty aminay ianareo mba ahafahatsika zany manao fandaminana satria marobe tsika no tian'io hevitra dia mba hanaovantsika fandaminana mialoha zany dia mba atsoa ihany zay na andefaso mesazy fa indraindray ianareo tonga dia mitotona aty amin'ny studio aty dia sahirana ihany zay satria efa tsy maintsy ho alamitsika ny fandaharam-potoana ao anatin'izay fandraisana ny fandaharan'izay dia zay ny teneniko hoe isika zany zay manam-pikasana ny anio hevitra dia miantso mialoha fatatsika tsara ny mahagaga rina misy tonga dia mahay ny laharatary be atsika le olona mikarokaroka any ambadika any tsy mampaninina zany satria asa masina didiambonana ity dia miantso tsika menakavy dia amboarina isy rina le fivahinianana dia rina moa efa le teneniko foana amin'ny enina sasany io rangaha io tompoko dia efa ato amin'ity toeram-piasany ity dia raha tonga ato ianao zany amin'ny fito dia efa miona amin'ny rina ato efa avy mihinana vary amin'anana tsara vao maraina sy kafe sy mofo rina amin'izay dia asinitsinitrakaafo akondro kely na voasary tsy misaraka amin'ny rangaha zany dia afaka miresaka tsara manao ny fandaminana rehefa tonga aty amin'ny studio zany maro ny vaovao tena maro ny vaovao fa isika moa zany zay tokony horesahana satria manana adiny ray eo zany ny tenako miaraka ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teny amin'ny distrika Ambohidratrimo Rabendrina Mamy zay kestora fahatelo eo anivony teny miaram-pirenena no hiaraka amiko misy zavatra goavambe zay ho azavaitsika anatin'ity fandaharan'ity dia manasanao anaraka izany fandaharan' zany etony ihany koa no isaorana andreo fanehoan-kevitra marobe satria raha neny zao atsika teo mifanehoan-kevitry ngai Alfred mifanehoan-kevitry Dadaleba Refotaka amin'izay tatsa kanefa koa dia olon'ny fiarahamonina dia tena mitantara sy miaina n'le zava-misy any amin'ny toerana misy azy any dia raha miaino ihany koa ianao zavatra resahan'ny Ara Marcel dia efa mitantara mihitsy ny amin'ny akafobe le paysage politika eto Madagasikara ary misy mihitsy le fangatahana ny amin'ny tsy azo ekena mihitsy ny firotsahany Andrindrina Rajoelina misy toa-kevitra marobe ny resahany teo ary rehefa mihaino ny fanazavany reny olona reny tsika dia mahita mihitsy fiparitahan'ny hevitra maro lafy zay hoentina eto amin'ity fandaharan'ity dia zay ny antsonantsika manana hevitra marobe isika rehetra any amin'izay toerana misy atsika any dia zarao ny hevitra zany ny omaly andeha amin'izay tsika anatin'ny fandarana dia ofisialy zany ny firotsahako fidiny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny voalohany volana Jolay tamin'ny fotoana ny congrès national ny antokotiky Madagasikara dia mbola fotoana nanekeny ny filoha Marc Ravalomanana tamin'iny fotoana nanekeny ny filoha Marc Ravalomanana tamin'iny satria nandritry ny fameloma maso ny antokotiky Madagasikara nandritry ny
kongresy paritra nataony antokotiky madagasikara ary tany am'ireny fitsidiana tsotra zay nataony filoha marikaravalomana reny no nandraisan'ireo etaeta marobe zay avy any mpikatroka aty mazava azo satria filoha nasionaly ny antokotiky madagasikara izy fa avy any am'ireo vahoaka marobe anko de ireny no niraikitra tao anatin'ny sainy filoha marikaravalomana ary voaray ampo ihany ko ny amin'ny hoe tena manana etaeta le vahoaka malagasy ary maniry ny vahoaka malagasy mbola hiverena filoha marikaravalomana tamin'ny congrès national mbola netiny ny asambomera samihafa zany ary ny secrétaire général ny antokotiky madagasikara ihany ko rehefa nampitsangana ny mpiatroko ny antokotima de mbola niteny an'izay hoe etaetanay mpikambana ny mbola hirotsahanao ndray hanafitra ty firenena ity de niteny filoha marikaravalomana hoe ekeko ny fangatahanareo ho candidat fa omaly zany nandritra ny fanambarana lehibe zay natao ny filoha marikaravalomana taoriny ny famoahana didi-panjakana manaiky ny mpifidy andatsabaty na convocation des électeurs taoriny didi-panjakana zay mametra ny fombafomba ny fifidianana reo taratasy samihafa ny calendrier samihafa ho an'zany fifidianana zany ny resaka antobola zay namoahana didi-panjakana dikan'izay ofisialy ny fifidianana tanterahana ny fasivy vola novambra dia nanao fanambarana ka goavana tam'izany ny filizany ny filoha marikaravalomana fa amafisina fa hirotsaka ho candidat ny tenany ary ofisialy zay firotsahany zay omaly zany no famohana an'izay fanapahan-kevitra ofisialy ny filoha marikaravalomana na izay ho anisa mpifaninina ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena zany ka makandraikitra manoloana zany isika iza moa le isika resahana zany de hoe ianao mpikambana mpikatroka ary mafanafo anatin'ny antokotiky madagasikara ianao mety tsy mpikambana koa nefa fampanohana zay mahatsapa ny ezaka nataon'ny antokotiky madagasikara sy ny filoha marikaravalomana tahaky ny jorony na tsy hoe njorona fa nipetrahangia marcel rahalaindrina teto am'ty toeranytya zay tsy tia mizy fa pakasitraka ary nahita ny tombontsompitatanina ho an'ny firenena tamin'ny andro filoha marikaravalomana sy ny antokotiky madagasikara dia mamaly zany antso zany ho anao ihany ko lay mety ho disy fanantenana na ianao zay mety no fitahana ka voafitaka na ianao ihany ko zay nininona ny potehana ny fiainanao ka mety tsy mivakilo tamina raharaha politika ianao fa mahita ny zava-misy am'izao fotoana zao de ozy ianao hoe andray andraikitra le raha misay ty andre mato filoha marikaravalomana no everiko metimety kokoa hitatana ihany ny firenena rehefa ny tsapatsapa tao arinany zay fanonganam-panjakana izay ka nampitehany zao firenena am'izao fotoana zao de reny zany no iantsona ny amin'ny hoe manana andraikitra lehibe isika ny amin'ny fametrapetrahana sady ny fomba fiasa sahivonina hoy filoha marikaravalomana de mbola niteneniny am'le hoe mijoro ka zay antso lehibe zay ny antefa tany am'ireo olom-pirenena tam'ireo mpikatroka nany hoe ambarao anyvoaka malagasy ny fahavononako hirotsaka hofidino filoham-pirenena ary miaraka am'ireo programa nasa samihafa amin'ny alala madagasikara action plan plus na ma plus zava-dehibe izany nambara ny filoha marikaravalomana zany ka isika zany zay maheno an'ty fandaran'ity zay le nitenenina hoe tena ataovy taba ataovy asa zay ny dikan'izany any fiteny any analanjorofoany ny mampitan'izay hoe nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny filoha marikaravalomana fa ho candidat ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana ho tanterahana ny 9 novambra 2024 resao zany ho an'izay mbola misalasala ampafataro zany ho an'ireo mbola manontanytany any ambadika any ary aelezo zany am'ireo zay mbola tsy mino am'zany adevitra zay verina fa tokony ho fantatry ny rehetra izay ny aminy hoe efa nanambara amy fomba ofisialy ny maha-candidat azy ny filoham-pirenena marikaravalomana zany zay nandrasany rehetra zay fanivokevitra zay amin'ny akabe nanao vavako fanamafisana fa mbola hanamafy izany amin'ny mampikambana ao anatin'ny birao politika ny antokotiky madagasikara ny solomambaoka mamrabenrina ngakoatrina adevitra maro samihafa zay mendrika hitondrana adevitra ho isika ary ampahafantarana ho anao mpanaraka ny fandarana ho anao vahoaka malagasy mba tsy hinana mambolony dia resahana amin'ny androany ary misy fanazava-kevitra lehibe hoentiny solomambaoka mamrabenrina
miaraka amin'ny tenako amin'ity fandarana ity indrindraindrindra tamin'ny zava-boalaza ny filoha Marc Ravalomanana zay tena eo aloha mabe fanantenana fa eo ihany koa lay fametrahana an'lay état de droit ka tsy mitsitsy fitenenana na eo aza amin'ny fahavononany ny atokotiko Madagasikara fa tsy manaiky kosa ny amin'ny fantsahana an'ireo didy mandalana samihafa ary reo fanilikiliana reo zay rehetra zay tokony efisehatra apafantatra ary hijoro eny amin'ireny vahoaka samihafa ireny hiatrika amin'izany fifidianana izany zay amin'ny ankapobeny zatra ataontsika hoe fampidinana fa efa vonona moa ny solomaboaka mamyrabendrena miarabanao Andriamatoa solomaboaka tonga eto amin'ity fandarana ity indray tsika amin'izao alaka misy izao. Miaraba fanira zafimanatany, miaraba ny Rina Rabe Mananjara, miaraba ny ekipa teknika rehetra amin'ny fandarana miara-manonja fa indrindra miaraba tsika rehetra mpanaraka ny fandarana tafahoana soamatsara indray amin'ity andro alaka misy ity. Mirosony ity fiainam-pirenena manana kolazaina hatrany tsika araka ny zava-misy araka ny voalaza ny faniry teo miomana amin'ilay tafiditra tanteraka ao anatin'ilay vanim-potoana fifidianana amin'izay tsika izao satria izay le nambaran'ny filoha Ravalomanana Malo hoe manamarika ny tena fidirana amin'ilay vanim-potoana ny fifidianana ny fivoahany ny datim-pifidianana iny nandrasantsika hatry ny ela iny nabe resaka teo ny tsy fivoahany ny ara-potoana na tonga an'izao hoe teteza mitatra transition hoe mazava zany zao efa fantatra ny daty sy ny dingana rehetra arahana makany amin'io fifidianana filoham-pirenena io ary mino sika fa ho azo tanterahana ao anatin'ny fanarahan-dalàna tanteraka zany dingana rehetra zany apetraka izay resaka faran'izay satria anisan'ny no amafisina tamin'ny ilay fanambarana nataon'ny filoha Marc Ravalomanana Omaly isika ny antso ny amin'ny irosona fifidianana araka ny lalàna araka ny voalazan'ny lalàna dikan'izay tsy maintsy misy ny fanajana ny lalàna amin'ny endriny rehetra ny teboka rehetra tsirairay ao anatin'izay fanajana ny lalàna izay fa indrindraindrindra ny fiazahana fahatrarana n'le tanjona ao amin'ilay fifidianana tena mangarahara madio ary eken'ny rehetra rehefa avy eo raha ny atokotiko Madagasikara manokana no resahana faniry de efa samy malalitsika efa vonina hatry ny ela efa vonina hatry ny ela ny atokotiko Madagasikara ary araky ny efovoanao mafisina avao teo no mafisy ny filoha Ravalomanana tamin'ilay fanambarany Omaly ny fahavononany hiatrika an'izany fifidianana izany ho famonjena ny fanavotana ny firenena fa indrindraindrindra famaliana ny fangatahana sy ny antsoantson'ny vahoaka malagasy zay tena tafiditra sy tafahitsoka any anaty fahatrana lalina de lalina amin'izao fotoana izao ny adi-hevitra misy foana satria hoy isika hoe tsy maintsy manaraka ny lalàna ny fanatanterahana an'io fifidianana io raha vantany vao ny voaka lay datin'ny fifidianana dia samy miezaka daholo ny état-major politika rehetra mijery hoe ahoana ny fomba hiatrehana azy didim-panjakana moa no nandrasana hatramin'izay fanapahan-kevitry ny gouvernement tafaniry ary vokatry ny fanerena vovoatsy vokatry ny antso sy ny fanerena rehetra zay ny tanterahana nandritra n'izay fotoana lava zay fa samy nalalitsika fa izay fiazoazona rehetrarehetra zay raha ny zavatra hitatsika sy ny resaka avoaka ny teo anivon'ny vaomera-pikarakara sy ny gouvernemanta sy ny zavatra taratra avy aty ivelany de toy ny tsy vonina mihitsy ary toy ny tsy miezaka iroso any amin'ny fifidianana ny fitondram-panjakana teo fa mivoaka iny aloha ny tety andron'ny fifidianana filohan'ny repoblika aloha fa rehefa miresaka tsika hoe vanim-potoanan'ny fifidianana
de ny fifidianana rehetra zay le fifidianana amin'ny akapobeny satria averintsika fa miaralany miarakaraka ny fotoana mahalany ny mandany filohan'ny repoblika sy ireo be ny tanàna sy mpanolotsaina eny amin'ny kommune Isatsokajiny fa ny filohan'ny repoblika aloha fifidianana filohan'ny repoblika aloha iny voaka iny ny datiny ty fanadiadiana anankiray ity de efa ndresantsika teto raha vao namoaka sosokevitra ny sioni de le hoe ilay datiny 9 novambra nge ka manana endrika fifidianana mialohan'ny fotoana manana endrika fifidianana mialohan'ny fotoana satria raha raisitsika ilay 7 janoary izay repera ny angiatsika amin'ny fahatapera ny andohan'ny mandalo sy ny fahatapera manda amin'ny volana janoary ho avy zao ny voalazan'ny lalàna de ny 90 andro ny farafahelany mialohan'izay ny anaovana ny fifidianana rehefa isaitsika zay faniry ilay miala avy amin'ny 7 janoary miemotra mijery ny 90 andro tokony hoany amin'ny 7 novambra any hoany zany avoange efa le azavady le article 47 ny constitution azavady indrindra tokony hoany zany le izy a andro ray angamba mety adiso an'izay kady zay hito mihitsy le izy andininy fa 770 ny fifidianana ny filohan'ny repoblika de tanterahana 30 andro farafahakeliny ary 90 andro farafahabetsany alohan'ny fiafaran'ny fepitoana fiasan'ny filoha-perinasa tena mazava ty raha 30 andro raha mihoatra n'ilay 30 andro zany le izy raha hoe 7 andro na 8 andro mielo zay le farafahakeliny de fatara zany zay le fifidianana filoha-pirenena eo zany nefa hoe misy ndroandro ao zany na ndray andro na arakaraka le elany eo a tsy misy mpitondra ny firenena tsy misy filoha raha ohatra kosa le izy a lasa lohan'ireo de ahoana moa ny andikatsika ny élection anticipé lasa loha zany le fifidianana zay zava-misy satria mazava be hoe farafahabetsany 90 andro alohan'ny fiafaran'ny fepitoana fiasan'ny filoha-perinasa de rehefa ataotsika ny kajy 7 novambra eo 7 janoary aloha 7 janoary miemotra fianianana satria ny lalam-pandroana no miresaka an'izay raha afaka jeren'ny faly hoe amin'ny fotoana anaovan'ny filohan'ny repoblika fianianana no manisy eo manomboka eo ny fepito-piasan'lay filohan'ny repoblika zany hoe 7 janoary 7 sy 4 arivo izy député membre Benrina tamin'ny firotaona lasa tokoa moa zay efa dimy taona latsaka kely no nanao an'le fianiana de manomboka eo zany tsika manisa amin'izay zany amin'ny satria tokony ho tapitra 7 janoary 7 le mandat de 7 janoary zany tsika 5 taona katroka le izy manisy tsika amin'le 90 andro député membre Benrina de eo tsika mahita hoe raiky amby 30 7 andro mahitatsika fa tokony hoany amin'ny 7 novambra na 20 novambra zava-misy nefa lasa 7 novambra le izy misy eo amin'ny 10 andro ao zany ny elanelany lasa loha lay fifidianana io na ndray andro fotsiny aza zay de efa élection anticipé zay natao hoe lalàna zay ny fanajana ny lalàna na ray andro fotsiny ary io de efa élection anticipé filazan'izay na fifidianana mialohan'ny fotoana na inona antony ary mino sika fa izay no zay fampandrosoana an'le izy 10 andro ny eloha zay le sosokevitra avy any amin'ny sioni zay no nahatonga an'le izy nampandalovan'ny sioni teny amin'ny HCC satria lay dinga ny famoahana sosokevitra famoahana datim-pifidianana ny voalaza ao anatin'ny lalàna tsy misy fandalovana io sosokevitra io makany amin'ny HCC tsy voatery ny sioni zany andefana io makany amin'ny HCC fa rehefa mivoaka ny sosokevitra avy amin'ny sioni de anjaran'ny gouvernement tamin'ny mandinika de mamoaka ny fanapahan-keviny amin'ny alalan'ny didim-panjakana mamoaka n'ilay tetiandro de mamoaka ny fiantsoana
ny mpifidy fanekanany mpifidy moa zany ho avy andatsabato am'ilay daty io de zay zany ny fahazoantsika azy hoe satria efa nahalala ny seni ary raha tsy nahalala zany izy de tsy azotsika inondry zany fa tsy fahaizana asa ny dikan'izay fa satria efa nahalala ny seni fa tsy am'ilay daty tena izy io fa ny roso de naka ny hevitry ny HCC izy de fantatsika valy tenin'ny HCC asa raha mety ho hita vetivety zay fantatsika ny hevitry ny HCC tam'le izy izay nilaza fa mety io fa niandra ny fanapahan-kevitry ny gouvernement tsika amin'ny alalan'ny famoahana andreo didim-panjakana indreo nivoaka zany le izy tamin'ny faraiky amby folo volana jolay teo tokony efa nivoaka efa taloha io raha tena vonina marina ny fitondram-panjakana fa ininana andrasana mihitsy aty amin'ny ora faraparany no ny anton'izay ho hitatsika ny amin'ny fandalinana sy ny hotohin'ny tantara rehefa avy eo fa ny zava-dehibe amintsika androany de zao fifidianana mialohan'ny fotoana satria lasa naroso 10 andro mialohan'le tena daty hanatanterahana azy zay fifidianana mialohan'ny fotoana zany io tanterahana amin'ny 6 novambra io tsy maninona io ny daty mivoaka fa eo am'izay tsika mahita le ao anatin'le didim-panjakana rehetra zay sady mazava ho azy fa mampiomana an'ireo ezakazaka ao anatin'le izy lava be moa ilay lalàna fehizoro 7 izay milaza an'le izy mbola ho avy ny fotoana iresantsika amin'ny atsipriana zay tsara ho fantatra fa ny tena nanaitra tao anatin'lay fanapahan-kevitry ny gouvernemanta tamin'ny talata iny tamin'ny talata fotsiny de ny hoe ny famerana n'lay caution na lay petrabola ho 200 tapitrisa ariary voalohany indrindra aloha lalàna ihany ny jerentsika amin'io lalàna fehizoro ny voalazako teo io amin'ny andininy 7 andalana farany ligne 4 alefaso hoe falazavady izao ny voalaza ao amin'ny teny frantsay en cas d'élection anticipée le montant de la dernière contribution est maintenu io izy io mivoaka amin'ny article 9 alinéa 4 zany hoe andininy 7 andalana faefatra loi organique 2018-009 io en cas d'élection anticipée le montant de la dernière contribution est maintenu raha dikatsika malalaka le izy de zao hoe raha amitranga manroso tsy araky ny tokony ho izy fa lasa loha zany lasa lohany tokony ho izy ny fifidianana de voatazona ilay fandraisana anjara tsy miova zany dika le voatazona tsy miova ilay fandraisana anjara farany zany hoe ilay fandraisana anjara tany amin'ny fifidianana farany zay dikan'io zavatra misy anefa zao fandraisana anjara tamin'ny fifidianana farany 10 tapitrisa 50 millions d'ariary 50 millions ariary 10 tapitrisa ariary ity didim-panjakana avoaka ny gouvernement ity de mametra le izy ho 200 tapitrisa ariary avo efatreny tsy mahavo efatreny azo ny olana na hoe nampidininy gouvernement tario fa ny olana de zao tsy zay voalazany lalàna zay indrindra zay manko zany zao le zahatra resantsika zao le hoe namoaka amin'ireo didim-panjakana ny gouvernementa kanefa didim-panjakana zay manitsaka lalàna ty resantsika ty loi 2018-009 nefa décret tampoka nanovaindrareo alizy omaly tamy talata député Mambrabendrina zay tonga de hoe 200 millions d'ariary ny caution nefa élection anticipée no atao ohatrin'io ihany manko no natao tamin'ny 2018 élection anticipée no élection tamin'ny 2018 député Mambrabendrina de 50 millions d'ariary ny caution ny fanontaniana mipetraka zany de zao hoe manao fanahinina ve ny gouvernement sa tsy fahaizana mihitsy sa mipetraka foana lay fahazaran-dratsy tsy miraharaha lalàna fehizoro raha veritsika kely ny fomba fiasa ny fampiarana lalàna de misy ny lalam-panorenana misy ny lalàna fehizoro sy ny lalàna
zay laniny eny anivon'ny anteny mieram-pirenena sy ny anteny mieran-doolona dia ho fampiarana andreo mamoaka didim-panjakana ny gouvernementa zay le hoe didy fampiarana na décret d'application matetika de voalaza any amin'ilay lalàna na lay lalàna fehizoro ny fomba hampiarana azy a sy ny tokony amoahana n'io didy fampiarana io ary tsy maintsy mifototra amin'ilay lalàna fehizoro sy ny lalàna fa indrindra ny lalam-panondrenana ilay didy fampiarana zany hoe amafisina ilay voalazan'ny faniry teo tsy ho lalàna fehizoro mihitsy no andeha hanova zay voalazan'ny lalam-panondrenana tsy ho lalàna tsotra mihitsy no de hanova zay voalazan'ny lalam-panondrenana ary tsy ho didim-panjakana mihitsy no hanova zay voalaza amin'ny lalam-panondrenana sy lalàna fehizoro na lalàna fa fampiarana zay voalaza avy am'ireo no anjara ny didim-panjakana rehefa mandray fanapahan-kevitra ny fahefana mpanatanteraka ny zava-misy ny efeto de tsy mifototra amin'ilay lalàna fehizoro 8 aotraotra sivy lay fanapahan-kevitra izay napetraky ny navoakan'ny gouvernementa ao anatin'ilay didy fampiarana na le didim-panjakana tao arin'ny filan-kevitry ny gouvernementa tamin'ny talatalasa teo voalaza veritsika fa tsy tokony iova satria fifidianana naroso ho alohan'ny fotoana zany io fifidianana amin'ny 7 novambra io raha arak'izany a tsy azo ovaina aloha atao zay no ilazako azy tsy azo ovaina fa voatazona ilay fandraisana anjara tany aloha antobola io ilay tsy fanajana ny lalàna aloha ny resakitsika eto a avy eo tsika iresaka ny antsipriany hafa aiza zany ny fanajana ny lalàna indray tsika teo nyresaka hoe nitanjotsika amin'ny fanatanterahana ty fifidianany ty de ao anatin'ny fanajana ny lalàna tanteraka ao anatin'ny mangarahara tanteraka mba hafahany rehetrarehetra manaiky an'le fifidianana mba hisorohana nkorotana rehefa avy eo fa le fitondram-panjakana mihitsy ve zany no fototra ny tsy fanarahan-dalàna sy fototra mety tsy hatratrarana zay tanjona aplamina ny fifidianana zay de fanahin'iny zao zay misy no andrasantsika satria tsika tsy mihiny député mamirabe indrina hoe tsy atakatra ny fisiny ty ny mpahay lalàna marobe manodidina le fitondrana ny présidence manana conseil juridique ny primature manana an'zay mazava ho azy ao anaty gouvernementa misy ministry ny fitsarana misy ministry ny atitany ary misy anko ny inona moa le fiantsitsika azy député mamirabe indrina SGG secrétaire général gouvernement de izy tsika ohatra ny misy fanahinina ihany ty député mamirabe indrina fa sofa tsikarytsika l izy ary ny filomarika Ravalomanana de niresaka tam'izay tao anatin'le fanambarana zay nataony omaly zany ny fanontaniana zany efa manomboka mazavazava ampiaino izy député mamirabe indrina fa ny fanontaniana zany de hoe ny tetika politika mahatonga ny fitondram-panjakana ho tonga am'izao raha kajina zany izy de zao niakatra avo efatreny ary lasa raha atao am'vola vahiny 40,000 euros zay zany ty antobola zay takina ity zany de eo am'izay zany ny am'le inona ny tena tetika ara-politika ho an'ny atokotiko Madagasikara ny teneny député mamirabe indrina teo tsy manana problème amin'io izy tsy vola ny olana fa fampiaran-dalàna sy fanajana lalàna ny olana député mamy fa io nanapidininy aza nanataony 20 tapitrisa reo nanataony 10 tapitrisa reo de efa tsy manaja lalàna zay satria efa mandika io aline afarany amin'ilay andinin'ny fahasivy io zany hoe averina fa tsy vola ny olana fa le hoe misy fanahininao hanao zay tsy hampanjary an'le fifidianana hanao zay tsy hampanara-dalàna an'le fifidianana fa rehefa samy ampiseho fahavononana ary fahavononana voalohany andrasana de ny avy amin'ny fitondram-panjakana sy ny mpikirakira fifidianana de le fampanajana ny lalàna no tokony horesahana avy hatrany zay zany ny zavatra anankiray fa ny zavatra faharoa mety hoendrika ara-politika afen'lay fampakarana an'le izy misy efa resahantsika teo hoe mety ny tsy hampanjary ny fifidianana ve sanatria nitanjon'reto olo reto
tanjo fitondram-panjakana anao tonga de atao mazava mihitsy hoe gouvernemanta nge mamoaka an'io e araka ny tenin'ny faniry teo hoe ahoana mihitsy moa no inotsika hoe tsy fahaizana asa sy tsy fandinihana lalàna no mety mahatonga an'izao zavatra zao sarotra inondro zany fa fanahininy zao zavatra zao fa iendrika ara-politika anankiray sao de misy tetiteti-dratsy any itsika hatram'izay niady a ny fanavaozana ny rosoana ny fanavaozana ny lalàna mamifeny fifidianana ny fitondram-panjakana indrindra ny nanidy varavarana foana hatram'izay izy nikitika tamika tany ambadika tany izy te hikitika ary manao anterisetra no ikitihany an'le izy maninona nareo raha nanaraka ny sosikevitra nareo sy pisehatra amin'ny politika rehetra efa nahatsinjo lavitra nge ny afy zahay anisan'zany hoe misy teboka maro ao tokony amboarina tokony ampanarahana ny toetrandro fa aty ariana ty ao zao vao mieritreritra anova lalàna ny sasany code de nationalité ny tiako resahany io nefa hatram'izay nasena ny roso tamin'io izy ihany no ntsipaka zao vao manao ino ty izy didy jadona tsy manara-dalàna ny amin'ny famerana an'io caution io fa raisitsika koa inona koa mety hoendrana raha ohatra ka raha vao mivoaka le izy ny tonga de teo ambavany ny mpanara-baovao de ny hoe natao hamerana n'isan'ny kandida fa caution nge tsy natao hamerana n'isan'ny kandida tsy natao fitaovana politika ieliminena na aona moa zany hanivanana kandida fa jerentsika ihany ny lalàna fa natao ho fandraisana anjara amin'ny fanotana sy fikirakirana ny fifidianana fa raha fanotana bulletin ve faniry raha anao bulletin tsirairay raha fa tsy bulletin tokana marina mafy na intelo miodina raha ny fifidianana olany ronjato tapitrisy io nefa fandraisana anjara io fa tsy hoe ny kandida anakiraiky ora no iantoka ny bulletin unika rehetra eto Madagasikara na kandida anakiroa mitambatra de eo zany tsika miditra lalina am'le fandalina na fanira zavy manatany ny amin'ny hoe inona ny tena ho ambadika io zavatra io mbola samy mijery lalàna moa zay izy faniry hoe aizavy mbola azo resahana ao anatin'le izy ny resaka manko zao de hoe ary zay le vo izy le mpanoana fitondrana hoe mipetra zay tsy manam-bola tsy natokana ho an'ny tsy manam-bola ny fifidianana de ozytsika hoe andraso aloha satria zay foana manko lay zavatra tena ho taritina amina resaka fifidianana hoe adinay mpanam-bola io zay manam-bola eny nareo tokoa ny teo nandritran'izay 5 taona latsaka zay nangalatra tam'izay fomba nangalaranareo nanao fanerena azona lalam-bola samihafa nampiasa ny réquisition samihafa tany ambadika tany ary iza moa tsy manana antota taratasy am'ireo olona ao anatin'ny fitondrana am'izao fotoana zao eny nangarajo e laza zay natahotra ny resaka aferina bois de rose ka tsy maintsy naka an'lay fizakan-jo-pirenena frantsay mba hirovany tena akoatran'le resaka fanonganam-panjakana tsy isika no miteny an'zany fa nany fa nihokevitra nataony mpanao gazety teo am'sehatra resam-pirenena raha de nyresaka an'izay hoe antony nakany an'lay zo-pirenena frantsay de noho ny resaka bois précieux de noho ny resaka fanonganam-panjakana ka manana nareo marina tokoa zany manana fahefana nareo moto zarazarainareo ohatra mizarakaratra ko bisikleta mizarakaratra nareo mizara bisikleta ny fametrahana vaty fototra andaninareo miliara zay tsisy toy antsony ny fitokana pave kely anaovanareo spectacle tsy fakahitana hamonona omby hitomanareo olona etseroa manana miliara nareo tsy any am'zany problema nareo de tsy gaga zay raha ohatra ka misy miteniny ampanoana anareo hoe ho an'izay tsy manam-bola mipetra fa tsy raharahambola oatra n'zany aloha ny adevitra fa raharahana resaka fanajana lalàna ary ty tena manampy andreo verina fa manana eritreritra ny hitondra ny anjara brikiny amin'ny raharam-pirenena kanefa izy mety tsy manam-bola
ianareo zay mieritreritra kandida zany arovany zao adevitra resahany antokotiko Madagasikara zao ary ny resahany Filomarka Ravalomanana kiza moa no iteniko nareo raha tsy samy teny mety tsy hitanareo le lalàna zany koa mahagaga olona mieritreritra fa hitondra fanjakana ianareo nefa ndraindray tsy fantatrareo ny hoe inona ny lalàna amin'ny feny fifidianana filoham-pirenena loi 2018-009 relative à l'élection présidentielle de mila vakinareo le izy de hitanareo hoe ity tokoa ny resaka caution ahoana moa zany ny daty lasa loty 10 jours 10 andro meloty de zay trangan-javatra zay zany nitondrana fanazavana manampy zany ho an'izay mieritreritra fo kandida contraire zany tsika tsy misakana mihitsy inona moa fa efa tsika fa itsika de miresaka fotsiny amin'ny hoe ity ny lalàna de ajao de ho andreo mieritreritra fa mba hanana ny anjara biriky ny anavitra n'ity fireneny ity zay le hitovizany égalité des chances hitovizany herintsika rehetra fa tsy hoe ny raha-pifidianana de natokana ho an'ny mpanambola efa nisy ny teny an'izany manko le rangabe mpanohana fitondram-panjakana hoe ny fifidianana le de ho an'ny olona manambola de io izy zany nampiariny io le méthodany nampiariny io zany ka ho an'ny tim maverina tsara tsy manana problème na caution tompoko ny tim tsy manana problème na caution tim na ohatrinona nanalatsaka nanampitomboana fa fampiaran-dalàna sy fanajana lalàna zay foana le resahana hoe ity fanjakana ity fatra tsy mpanaja zany lalàna zany tsy mpanaja lalàna ty fanjakana ity ahoanany hoe didim-panjakana de aminonao lalàna de ovaovainao moramora ny ambadika any zany de ampahafantaritsika zany raha olona mieritreritra hitondra fanjakana de tokony mahay farafahakeliny am'izany endriky ny lalàna zay resantsika zany manampy zany mbola mifanambarany ny Filomarka Ravalomanana ihany omaly député membre Bendrina ny teny ale hoe manomboka zao de alao alalaka ho an'ny rehetra ny fomba fanehoana hevitra hisehatra ara-politika ok zay ty faneriterena samy hafa ty note ministérielle anie mandrara amin'ny hoe réunion publique note ministérielle nefa misy lalàna am'resaka an'izany zay le izy hoe tena hitsahan'ny reto olo reto mihitsy le lalàna samy hafa eto Madagasikara de ndresaha Filomarka Ravalomanana omaly zany hoe aleo alalaka am'izay ny faneho-kevitra fifampiresahana avoaka mbola Filomarka Ravalomanana ihany ny teny an'le hoe Andriamatoa Premier Ministre chef de l'administration ianao omaly tao anatin'ny fanambarany ihany zany manana fahefanareo hiresaka mpiasa-panjakana rehetra satria lehibe ny fitondran-draharaha-mpanjakana ny atao hoe administration de hoe fitondran-draharaha-mpanjakana chef de l'administration zany izy de hoe lehibe ny fitondran-draharaha-mpanjakana ny adidin'ny Premier Ministre zany de zao manome baiko am'ireo sampanasa rehetra eny anivo fitondran-draharaha-mpanjakana mba tsy hiasa ho an'ny kandida na ho an'ny antoko zasy na izaroa na no endrika hafanerena na ihany ko hampiasa ny fitaovam-panjakana sy ny fahefam-panjakana ho an'ny fanohanana kandida sy antoko manokana mbola ho fiarovana an'le kandida zay mieritreritra fa hirotsaka daholo izany faneho-kevitra izany fa tsy de hoe ty tena ny antokotiko Madagasikara ka ny fihin'ny samyrery ny fahafantarany lalàna sy ny fahafantarany zavatra tokony ho ataony ny antoko politika ary mbola nangatakara hoe apetrao lay espace de dialogue ahafahany rehetra mitondra adevitra mazava anatin'izao resaka izao député membre Bendrina tsara anaovana précision manko zany satria ndraindray misy tsy mahazo tsara le adevitra ny am'le hoe tsy manambola resaka vola azafady tompoko voatety nga Marcel Avamanakara no ny tantara hoe na tsy teo amin'ny fanjakana ary ny antoko tim manana olom-boafidy izy amanjatonjatony eny ny olom-boafidy ny tiako Madagasikara nivony commune manana député izy donc tsy any amina resaka moyen problème na vita niatrika élection présidentielle la firy izy teto Madagasikara roa tamin'ny mandat ny tantana amin'ny Filomarka Ravalomanana tamin'ny 2013 nanana candidat zay nitoanany 2018 nanana 2023 fandimy niatrika fifidianana filoham-pirenena zany ny atokotiko Madagasikara donc tsy manana problème na resaka caution fa eo amin'ilay fomba fanajana ny lalàna zay hoe vao manomboka mamoaka didim-panjakana le gouvernement de efa tonga de manipaka lalàna zany zay précision zay zany averina tsara sady resahana amitsika ny amin'ny hoe tena misy ketriketriky reto olo reto any ambadika any eo aloha le élimination ana candidat
fa eo ihany ko le hoe ahoanandray na ahafahana mampisaviritaka baolina aloha fa tsika ty voaterin'ny communauté voaterin'ny forsa politika teny amin'ny voatelina mivory fandroa vory indroa intelo ny ataona tsika ty voaterin'ny vavantsika hoe tsy maintsy amoaka didi-panjakana amin'ny 12 juillet noho izany ndao aloha saviritaka kely ny domy de misaviritaka andray ny adevitra any amin'ilay caution na 200 millions d'ariary 40 000 € hoy aho de mahazotsika sary an-tsaina am'izany ve raha tsy de nyzao de divany zany ianareo mieritreritra filatsaka filoam-pirenena mety manana foto-kevitra ianareo mety manana programma ianareo fa sahirana nareo satria zay le zavatra ty le fitondram-panjakana atao akoatr'le anasaviritaka baolina izy amin'ny caution fa azo eritreretana ihany ko rehefa hita amin'ny famandeha io bahoana de tiano ampitaina any am'izay fifidiana ho avy eo fa zany moa zany tsisy sansa ho avy etsony nareo vahoaka no ametra nylay safidy député membre Bendrina ka anaovantsika ina moa zany fanamariana sy fanamafisana faraparana zay alohan'ny tena ivadiantsika amina adevitra hafa satria fa mandeha fotoana député zay mihitsy satria io tsy fanarahana lalàna io tsy voazongy no nataonyity fitondram-panjakan'ity fomba fiasy efa fantatritsika hatry ely zany rehefa nresahantsika teto foana ny tany saitsika teto nandritry ny taona vitsivitsy farany ny tsy fanarahan-dalàna fa ho lasa antécédent anankiray ho an'ny fifidianana rehetra ho avy io raha izao no fandehany ary ho fitsinjovana ny ahoana re zany ny tontolo politika sy ny tontolo-pifidianana hilamina no tanjosika raha miresaka am'le izy fa tsy misy firesahana olo tokana na kandida anankiray fa veritsika foana fa ny tim efa ela ny vonina miprofo ny tim am'izao fotoana zao no efa nilaza voalohany indrindra na izy iteny na iza anana ny eritreriny fa manana kandida am'izao fotoana zao fa averitsika ao anatin'ny fanarahan-dalàna no anatanterahana an'io nangataka hoya ireo acteur nareo mpisehatra rehetra eo amin'ny fifidianana ny amin'ny ijerena iaraha mijery fa tsy hoe unilatéral na fomba ijerena azy tsy ankolafy anankiray tsy fitondram-panjakana fotsiny na vondrona politika anankiray na vondrona parlementaire anankiray fotsiny fa nanosokevitra ny amin'ny hoe iaraha mijery an'ireny zavatra ireny fa varavarana mihidy varavarana mirindrina zany ny tonga de etin'ilay gouvernemanta sy lay fanapanatanteraka eo amin'ny sehatra fifampiresahana zay tokony isy teo amin'ny fanomanana n'izao fifidianana zao hay zany faniry tany anatin'ny tany anyeritreriny tany ro ao amin'ny fahefanapanatanteraka ireo efa niomana ny am'izay terisetra izany hoe izay fomba hoentina manatanteraka an'lay fifidianana am'izay fomba ahitany azy sy mety azony tombony angamba fa zay le hoe anterisetra ao anatin'le izy de mila mametraka sika ilay didi-panjakana sa raha misy akaiky ao fa ao anatin'le lalàna koa ohatra de efa milaza fa na lay taratasy tokony ho fenona lay endriky ny andia taratasy ny atota taratasy ho fenona ho amin'ny fanaovana ny candidature filatsaka hofidiana tokony niara-nivoaka tamin'ny didi-panjakana io ngery faniry zay voalazan'io lalàna io fa atreto ataoko hoe manjavozavo daholo ny fomba anehoana an'le izy de zay no mahatonga atsika mirona makany am'le fandalinana hoe inona raha ny tena fen'le fitondram-panjakana inona ny tena fen'izao fanapahan-kevitra tsy manaraka lalàna zay ataon'ny mpitondra fanjakana am'izao zao eny ary fanontaniana mipetraka moa zay député membre Bendrina de misokatra ny adevitra am'izany misokatra ny adevitra averitsika vonina hiatrika fifidianana ny antokotiko Madagasikara ary efa nanambara amin'ny fomba ofisialy ny filomarika Ravalomanana tamin'ny fanambarana lehibe zay nataony omaly fa ho kandida amin'ny fifidianana filoam-pirenena izy tsy any amin'ny resa-bola akory ny olana anto-bola ho arotsaka fa any amin'ny fanajana lalàna amin'ny feny zany fifidianana zany zay novaina tampoka ho an'reto fitondram-panjakana ireto zay tsy maintsy mampamailo atsika hoe inona ny tetikady politika rehetra ambadiko zao zavatra tian'izy ireo atao zao
de raha mijerytsika zao adevitra be enivony tambajotra sosialy sy ny vaovao rehetrany lay caution 40 000 euros mbola sokafatsika zay adevitra zay mandrapitso ny ravakapitso fa mialohany angamba député Mambrabendrina tena hamaranantsika ny fandarana dia mahafantatra atsika am'izao fotoana zao ary mahalala tsara ny zava-misy zay iainany firenena fa misy zavatra misamboaravoara be ankehitriny ary rehefa misamboaravoara be ny zava-misy ankehitriny dia nanapa-kevitra fa hiteny ny filoham-pirenena am'lahady izao ny am'izay hoteneniny aloha tahaky ny efa mahazatra hoe hiteny hono le filoha tamin'ny andron'ny covid-19 de mahazatra zany de hoe manao fampanantenana vaovao mahazatra zany de ny aminy hoe efa mandroso Madagasikara mahazatra zany de ny aminy hoe mampiseho zany fitiavan-tanindrazana zany sisa de betsaka manao kivazivazy zany mbola sahandainga ihany ve mbola sahampanantena ihany ve ny fomba fijery ny vahoaka no resahantsika eto fa tsy hoe isika kory no mitondra zany adevitra zany hanery an'izany am'izany fa ny olona rehetra zay manoratra de hoe okaiky zay fampanantenana tao mbola andainga andray ve fefa marobe zay laingana tao zay adevitra eneviny fiarahamony zany député Mambrabendrina amin'ny mampanao politika anao mba hiresahantsika am'izany hoe tataky ny ahoana ny endriky lay comportement le filohan'ny république sy lay situation ianao moa tena anteny an'ity hoe crise multiple ty efa faratampony crise zany député Mambrabendrina rahantsika na eny tokoa ny filazana meloha iny hoe isy asana anana endrika kabary io na anana endrika resadresaka hitako tany amin'ny tambajotra tany misy fangatahana hoe tokony fifampiresahana mpanao gazety mihitsy no atao fa tsy hoe kabary tsy valiana avy amin'ilay filohan'ny repoblika fotsiny mipetraka fantaniana inavy no mety ho resahana ny malaza aloha zao ny zahatra iainantsika de fin de mandat fa maranana nyty mandat ty raha ohatra ka tsy de hiresaka firy-tsony ny filohan'ny repoblika alohan'ny famaranana nyty mandat ty de azo lazaina hoe tokony hanao bilan général ny mandat ray manontolo izy amin'io fotoana iresahany amin'ny alahady io kanefa koa mieritreritsika inona mety nanaitra azy tampoka satria tsy mbola tena fin de mandat zao ho an'ny asa fitantanana ny firenena amin'ny ora farany mihitsy vo azo lazaina hoe fin de mandat fa inona ary zany nanaitra azy tampoka tao ka nahatonga azy ifota amin'ny torimasony raha tsy niresaka tao ao de zao hiteny tampoka indray raha raisitsika zavatra nitranga de zao vo nivoaka le didim-panjakana de hoe hiteny izy hanao setrin'io ve izy amin'ny mampanao politika azy hanao setrin'io ve izy amma ino ty izy mety ho candidat azy sa hanao setrin'io izy mba ilaza koa ireo tsy fetezana hitatsika reo nge tsy azo edika-hevitra fanire ireo tsy fanarahan-dalanindreo zay le voalaza hoe noir sur blanc nahitantsika andreo fa miandritsika iaika andreo ve izy fa raha miaika andreo izy ny dikan'izay efa misy tsy fifanarahana koa zany ao amin'ny fahefanam-panatanteraka eo na ty ny tena zava-dehibe misy sary mietsika vaovao miainga zany hoe cinéma ao anatin'le izy de eo zany no mahatonga atsika mailo hoe io cinéma io ve sanatry irona makany amin'ny fanakorontanana ny zotram-pifidianana filoham-pirenena zay efa iomanana hatram'izao atreto matsy amin'ny fomba ofisialy ny fitondram-panjakana de laza foana hoe tsy misy antony ilana makany am'izany teteza mity zany sika koa fa nyteny hoe ny mahatonga ny olo-kafa mieritreritra zany teteza mity zany ange de satria tsy misy précision ny datim-pifidianana de misavorovoro ny lohan'ny mpisehatra ara-politika sy ny mpisehatra ara-pifidianana satria mitombona daholo leo aya sy resaka nataontsika hatram'izay hoe misy finiavana tsy roso makany amin'ny fifidiananao fa zao zany zao fa mazava mivoaka ny datim-pifidianana tsy araka ny lalàna amin'ny lafiny anankiray tokony ho tapitra atreo tapaka atreo
izany resaka teteza mity zany fanitsinan'io resaka caution io sy zavatra hafa rehetra mety tsy mifanaraka amin'ny lalàna mbola hojerentsika tsikelikely eo fa tsy ndao atao hoe mbola tsy ampy ny fotoana mijerena tsirairay amin'ny atsipriany io zavatra io fa zay tokony ahitsy a de ahitsy fa atreto a mivoaka zany io ny datim-pifidianana voalohany indrindra aloha tapaka hatreo resaka momba an'izany transition zany nitsao momba an'izany transition zany satria efa misy endrika matotra kokoa atsipriany kokoa miroso makany am'le fifidianana de miandrytsika takininona no réaction an'ilay filoham-pirenena amin'ny mahampitondra firenena aperinasa azy a fa ma candidat azo etretina ho candidat azy raha mbola te hilatsaka izy na de eo ary reo resaka isan-karazany zay voalazany lalàna sy tranga faraparany ary izy mahita mety resaka an'iny ko izy le resaka nationalité io faniry satria atram'izay tsika nandehibe io resaka nationalité io ho atsika ny zavatra nandrasatsika de ny hevitry ny mpahay lalàna sy ny fitsarana tokony handray ny andraikiny samy mahafantatritsika efa nisy fitoriana nge nataona vondron'olona mahakasika an'io zavatra io ny hevitry ny fitsarana manana ahoana hoe fitsarana mahefa amina zavatra ohatran'izay no nandrasatsika sy ny hevitry le olona voakasika fa isaky misy zavatra mitranga de miteny foana tsika hoe rehefa tsy le olona voakasika aloha no miteny de lasa blabla fotsiny ny ambiny nisy fotoana mipoitra io zavatra io de osytsika hoe ray andro zay no lasa roa andro zay no lasa herinandro zay no lasa le olona voakasika tsy ny teny matotsy miteny de manaiky zay ny fomba fiteny matotsy tsy manda de manaiky aty tsy haiko hoe firy herinandro aty arina telo herinandro hiteny le olona za mino a fa fotoana anankiray io afa milaza zay ty lazaina ao anatin'le izy hitsarantsika azy rehefa tsy hitsara ny fitsarana satria ny zavatra ho resahana tsy tokony hivaona am'izay voalazany lalàna sy ny fampiarana ny lalàna eto Madagasikara de miandrytsika hoe reo zavatra reo zany farafahakeliny no tokony ho resaha lay filoham-pirenena raha iresaka izy zany fampanantenana vaovao zany eny hitatsika amin'ny zava-misy hoe zao ary izy mbola mametraka vato fototra ry vato fototra roa fampanantenana ry ho hitatsika eo fampanantenana zavatra ho vita ao anatin'ny ray volana sy tapany ve raha vita ao anatin'ny ray volana sy tapany maninona moa zany raha mety aso firenena fa fantatsika fomba fiasan'le olona fa 5 taona azy blablabla fotsiny ny resaka eny ara député membre Belina tena marana azy tsika nisy afatrafatra zay ny oetiny Filoha Karavalomana tamin'ny fanambarana ny amin'ny mpahafataro ny fahavonona kirotsako candidat ho ampikatroka dima mila mijoro mila vonona mila sa ny mpikatroka ary atsangano ny KMMR na komity mpanohana Marc Ravalomanana any amin'ny toerana rehetra zay misy atsika eto avy hatrany de tonga de hoe enao aloha zany taorinan'ny omaly député membre Belina no mpisehatra mpaneho hevitra voalohany aloha zany amin'ny mampikambana ny biro politika sady amarana atsika ny adevitra betsaka ny manaraka atsika raha Madagasikara fa misy ihany koa ireo mpanohana Filoha Karavalomana ny mpitandranomasina hanamafy an'izay hoe antso sy fanahitanana ho an'ny mpikatroka dima sy ireo zay mety hivelona ny antokotiko Madagasikara nefa vonona hanohana ny Filoha Karavalomana député membre Belina ny fahavonona ny antokotiko Madagasikara de tsy vota tao anatin'ny herinandro natao aorian'ny Congrès nasionaly fefatra am'izay antoko ny aina ny antokotiko Madagasikara atoko velona hatram'izao ary efa niomana foana hoe mandray anjara foana isaky ny tonga ny vanim-potoana ny fifidianana filoham-pirenena ny resaka eto a ilay Congrès nasionaly teo fa nafatarana hoe manana candidat de ny Filoha Karavalomana ny antokotiko Madagasikara ny fiomanana nefa efa taloha lavitra an'izay tsika tsy ohatra fitoram-panjakana fitsika vao vita ny fifidianana 2024 de efa niomantsika hiatrika ny fifidianana 2024 sy ny ambiny rehetra tafiditra tao anatin' zany a
ny taona 20 tsika nanomboka n'lay redynamisation ny antoko zay nandeha tsy kelikely farany teo tsika roso tamin'ny fitsidiam-paritra tamin'ny alalan'ny congrès paritra ary tamin'ireny a dia efa nafahana nijery zay azo manina amin'ny fiatrehana andreo fifidiananareo fifidianana filoha-pirenena aloha ny resaka eto mazava be ny tenin'ny filoha Ravalomanana Malina mafisy mifanitry teo ny hoe nivoaka ny toromarika ny amin'ny hananganana ny komity mpanoana voalaza teo mihitsy hoe KMMR moa le izy tsy natsangana io taloha zay satria tsika any fotony any de betsaka ny miresaka hatramin'izay ny hoe zay irotsaka KMMR zay ianao an'izao fa mazava ho azy a fa rehefa mbola tsy ofisialy ny resaka de mbola tsy azo natao zay ny eo anivon'ny antoko amin'ny akapobeny a efa mipetraka daholo ny rafitra iran'ny Madagasikara ny eo anivon'ny fanoanana ivelan'ny antoko izay mamaly ny fanasan'ny filoha Ravalomanana ny amin'ny fiarahana miasa sy fiarahana mientana iatrehana n'io fifidianana io a de efa mipetrapetraka any ko ny fomba natanterahana azy efa mitsangana any ny karazana vondron'olona sy fikambanana fa ilay baiko nomen'ny filoha Ravalomanana Maly a de mametraka amin'ny fomba ofialy ny rafitra hoentina miatrika ny fifidianana ka ovalan'ireo resaka rehetra zay ataotsika ny fotony eny fanomezana fahafaham-po atsika rehetra zay vonina iara-iasa amin'ny antoko tiako Madagasikara sy vonina anohana ny filoha Ravalomanana de efa nitenin'ny filoha Ravalomanana Maly hoe hatsangana ny KMMR ho avy ny toromarika satria rehefa hitsangana le izy tsy maintsy isanambara tonga ndrafitra io zavatra io ohatrany rafitry ny antoko ihany misy any Fokotany commune distrika faritra de misy aty amin'ny rafitra iombonana nasionaly de ho avy ny toromarika fa samitsika miomana satria tonga amin'ilay fitenenana hoe miandry le telo de lasy izy tsika io fa anangana n'lay ireo le endrika komity mpanoana rehetrarehetra tsika efa eo ny ino tezy ny stratégie na mipaikady a sy ny drafitra rehetra hoentina miatrika de hivoaka tsy kelikely amin'ny fotoana mapety azy fa mila miomantsika mila miverina mifanatona am'izay zany tsika ny fotony rehetrarehetra mba hahafahana mametraka hoe ahoana ny fomba iainana an'io zavatra io fa zavatra tsy maintsy iomanantsika de zao vonina hizara ny hevitra anao fampelezaka-hevitra andresy lahatra ny malagasy namatsika vonina hifidy hiatrika fifidianana hampandray anjara ny mpifidy rehetrarehetra mananjo ifidy rehetrarehetra amin'io androm-pifidianana io fa indrindraindrindra vonina hiaro ny safiditsika aorian'ny fifidianana satria fatatsika ny tantara fatatsika ny zahatra ahina ao anatin'le izy eniara avatravatra mafony zay ho atsika rehetra zany ka ny fanentanana de hoe azafinina ho atsika samyrery ny zavatra voaraitsika tanatiny ty fandarantsy satria ezana foana ny mitondra fanazavana ary ezana ihany ko zany a ny mampita ireo toromarika samihafa de nisy ny toromarika zany fanamafisana ny teny filoha Marc Ravalomanana mepita makany amitsika rehetrarehetra de ataovy ny fanentanana isam-pokotany ataovy ny fanentanana isaky ny commune sy district ny am'izay endriky ny asa miandry atsika rehefa tonga ny fotoana zay hetrehetsika izany ny fanatona de nizao ny filoha Marc Ravalomanana hoe asivo ny fivoriana eny amin'ny fokotany eny ho atsika mpikatroka mpakafy mpanoana mpanarady na ho isan-kerinandro raha tsy mampanino zany eny amin'ny commune eny amin'ny district amin'ny fanatona amin'ny fampresa efa fotoana nyjany zao satria efa manakaiky zay andraitra lehibe ho raisitsika samihafa zay ary aza avela anjaka lay fanilikiliana sy le resaka hoe tsy fahazo-kevitra fa tena avela ho tena hitambatra tsara ary raisy daholy ny fonja-kevitra avy any amin'ny namana rehetrarehetra mba ho ampinga hoetsitsika hiady hiatrehana zany an'izao adidy masina ho an'tandrazana izao hanavitra firenena hoy ny filoha Marc Ravalomanana zay de zay tsy ny filoha Marc Ravalomanana ihany fa isika rehetrarehetra zany zay hifanohana amin'ny filoha Marc Ravalomanana dia hiara-navitra ny firenena zany ka hijorody an'izao amboary ny fandaminana eny amin'ny Fokotany commune district misy atsika eto na any Andramasina ianao na any Akazobe ianao na any Ampaniandrefana ianao na any Mananjara ianao na any Vangaindrano ianao
na ny Forcarno na tsara tanàna maiva tanàna kandreo soalala mitsinjo sambava andapa ambanja ambily be tsiro mandidy feno arivo be mora feno be ambato mainty rano be salampy na ny maro lampy tsika na ny tanambo manapotsy na ny vavatenina na maro antsetra na mananara na ny Fort Dauphin na Betroka na Ambosary na ny Jeda na ny Tanimora ny tsimo zany resako zany na ny Beroro na ny Benenitra naiza toerana misy atsika de zao mifanatona de mifampirisa mifanaova fandaminana de nizao fa efa amin'ny fomba ofisialy no nanambarany filomarika Ravalomanina fa kandida izy hirotsaka hovidiana ho filoham-pirenena zava-dehibe zay ary zava-dehibe ihany koa ny fampitana an'izay havatra zay tena marina fandaharantsika de makasitraka ny solomaamboka mamy Rabendrina izy moa mbola maromaro ny adidy amanandraikitra zay iantsoroany eo anivony antenimieram-pirenena na de hoe tsy ara-potoana raha zany tsisy fivorina fa misy any reo andraikitra marobe mampiodina zany androm-panjakana zany amin'ny makesitora fahatelo azy ny eny amin'ny distrika Anambohitra Atrimo ny amin'ny sekretera jeneraly ny antoko azy sy ireo andraikitra marobe zay ety anivony vovonina politika maro samihafa CMT sisa de ometsika lalana solomaamboka mamy Rabendrina mino sika fa hiara-dalana amintsika le izy amin'ny lakamisy ary efa mivoatra be indray raha am'zany amin'ny heriny zany de samy manaraka ihany koa tsika ho anareo zahay zay te hivahiny ato amin'ny fandaharana miara-manonja de aza misalasala miantso aza misalasala ihany koa mandefa hafatra miafina aza misalasala mandefa someso ary aza misalasala mety manantona aty amin'ny foibe ny MBS na namana any amin'ny Radio Mada de arindra arak'izay fandaharam-potoana fa aza tapohana kosa nefa zay hoe tena ivahiny nareo zao fa tsy maintsy anaovantsika fandaminana le izy satria maro amintsika ny te hanao fanentanana te hizara hevitra dia isokatra malalaka ho atsika zany ny fandaharana miara-manonja makasitraka tompoko lahy atelina tompoko vavy veloma tompoko mandram-piona indray